Tompolasy tompovavy tavaraky sika menakavy ato anatin'ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro zoma izao 20 aogositra 2020 sy 2021 ny araba ambampiririntso ho antsika menakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasinany isaorantsika ilainaro ny fitantanany sy ny fitsimbinany sy ny fitahiny ihany koa satria de velatra mpamonjena indray tsika amin'izao andro zoma izao ka dia isaorantsika izany nary izany ny teknisianina tsy azo atonona na ny atao amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra rehetra any satria dia izy ireo no mikarakara ny resaka teknika ankoatran'ny izay ny fandehan'ny fandarantsika dia député anankiroa bogos be miritsaritsa be manana maizy azy polyvalent zany no hiakatra eto amin'ity zoma ity ao zany ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Todso Andriamampandry dia hoavy eo ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara atao amin'ny boriboritany faharoa ny député Rastany maro ny zavatra ahoresahana ao anatin'izany rehetrarehetra na manafanira zafy manatany ihany koa moa eo ihany koa izy mitondra ny famakafakana isan-karazany ihany koa zay ny teny fanombohana fa mba tsy hoe abe ekipo zay fomba fiteny hoe tsy nahatonga afatra de misy ny tena nahangataka kokoa mihitsy fanena taminay omaly na manenena lamaintsy sy teny de tsy iza moa zany fa izaka sy vero tonony eo mihitsy ozy sakaizapatany zany hoe mpandro sakafo ny azan'izany olo zany fa tena manaraka kaiky ny raharaha-pirenena ka de tafita zany zay niavatra ry zaka sy vero ao amin'ny sy tena naman'ireo ary fantatra ny namana faniry tsara fantatray tsara fa dia tafita niavatra miarabanao namana faniry ndahoaritra tsisy sady miaraba no misaotra ny rina miaraba mifaly ihany koa sy joso ao amin'ny lafiny teknika eo ny mpiara-miasa antsika eo amin'ny Radio Mada ny amin'ny MBS sy ny namana ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any izay manaraka ny fandaharantsika itsika aloha zany isan'andro sady maneho fisaorana ny lainahary no misaotra ny ekipa mpiara-miasa rehetra satria ny vaovao nafinaritra nanomboka malo isika de tafaverina amin'ny atsakany sandavany ny pejy marka Ravalomanana official ary efa nanao fanambarana filo marka Ravalomanana zany amin'ny hoe de fanambarako izy fa tsy maintsy ho tafaverina io de tafaverina noho ny ezaky ny ekipa ary zay le finoana le leadership ny filo marka Ravalomanana matanjaka be na inona gafy ataony tsy mataotody na inona ihany koa sopatra zay isakanana ny lalantsika zay efa mandeha mizotra makany fandresena dia fatatsika hoe tsy maintsy voavaha foana ary misy ny vahaolana eo anatrehan'ny olana zay le filomarka Ravalomanana sy ny leadership zay tantana any atsika zany de miaraka amin'ny finoana lehibe mahafinaritra zay de ifampitany amintsika zay vaovao nafinaritra omaly izay ary efa miasa tsara zany ny pejitsika ao am'izao fotoana zao any marka Ravalomanana official ny MBS de mbola manohy indray tsika moa zany ny famerenana azy ho aty amintsika zany fa tsy mora satria fatatsika fa miady amin'ny ratsitsika de ny ratsitsika lalana amin'ny lafin-javatra maro fa mahafinaritra hoe de ny teknisiantsika rehetra ny ekipa mahafinaritra Zoaga Riandro Razafinarivo ny namana rehetrarehetra zay miara miketriketrika ao ry Rajankla ry Radany ry Tately jiabyjiaby dia miara mikondo fa metanana daholo asosy atsara ny fomba fandraisantsika ny serasera zany efa nambara ny rina rabe mananjara teo satria androany moa zany miazakazaka ty raharaha ty teny efa fahavalo ambin'ny folo volana aogositra androany zany hoe septembre octobre novembre décembre efa bolana sisa zany de babay 2023 fa telo volana koa sisa dia hiatrika fifidianana antsika zany telo volana latsaka kely zany fa volana vitsy kely ihany koa zany de hiatrika amin'ny fampelezakevitra tsika ary andro sisa isaina dia raha ny tokony izy manomboka efa andao amina olona hafahafa eo amin'ny lafinjavatra tsika amin'ny resaka fitantanana zany ary manomboka andro enina ihany koa sisa isaina zany de afantatsika iza avokoa reo kandida zany zay ametraka ny antota-taratasy manomboka amin'ny 17 volana aogositra miazakazaka ty raharaha ty eny ary zany rehetrarehetra zany horesana ho an'ny 4 ora tsisy nafinaritra mihitsy ho an'ny teto Madagasikara satria atao ahoana fa zay moa le fanjakana aminy zany le
mpampianatra manarivony hitsara mifanadinina bakaloria dia mba nampiseho'ny heriny ihany ko maly satria efa leo fitakasilainga de ny teny amin'ny hoe ataovy mazava hita amin'ny masonay aloha ny antotantaratasy zay amoahana ny kirakiram-bolanay hitsara ny bakaloria 324 tsika mbola tsy tantara ny vacation talohan'izay zany fa ny 324 dia tsy nanaiky nanao ny délibération izy ireo zany afa le hoe tsy ny tsara fa ny tsara izy ireo fa eo amin'ny famoahana zany le délibération misy amoa président du jury zany amin'ny lafin-javatra ohatran'ireny fa tsy manana fahefana amin'le famoahana n'le délibération de mikatso eo zany Antananarivo manana solombavambaoka mahay ny tontolo fampianarana samihafa manko zay resako zay sy ny fanabeazana isika de resaka ny député Bokos Todsoa rehefa aveo fa mivavao ny 420 ora zay resahantsika zay fa ny 420 ora moa raha toka mbola sahirana zany ry mpampianatra zay tompony ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zanatsika ho an'ny rapitso ravaka pitso ho tabisy reharehan'ny ty fireneny ty de efa miomakomananontolo iary ihany ny sasany ny fitondram-panjakana ray manontolo antolo iary ihany ndray ketriketrika fitokanan-dalana io moa tahaky ny efa nahazatra andrareo tamin'ny 724 tsy nitondra anakaiza lisy fa fandanimbola mpanjakana fotsiny mibetsaka zany de ho hitantsika eo ny fivoarany fa anaraka akaitsika ny lalam-pirenena fahasivy ny fantatra fa hoe hotokanana misy tantarany io lalam-pirenena fahasivy io ary efa nentin'ny namana iada teto ny aminy hoe izany nanamboatra ny lalana fa matsimbola taizy io ary efa atraizany efa vita tamin'io fa ny continuité de l'état moa tsy mety eken'ny retolo reto mihitsy satria izay ny endriky ny atao hoe république ka raha nanoratra izy tam'ilay communiqué na nesorana Andramatoa Romy Andrenarisoa am'le hoe miangaviny rehetra mba hanajany zany valeuran'ny république zany de ny valeuran'ny république voalohany tompoko anareo mpitondra fanjakana de ny continuité de l'état ka mba ampiaro zay hoe fitohizany raha raha-mpanjakany zany fa tsisy zavatra tonga de nilatsaka avy any ambony avany de tonga de hoe nisy lalana vita teo fa nisy ezaka be da be de aza fafana ny fitondrana mifandimby rehetra teo aloha tamin'ny négociation ny fanaovana tamin'ny bailleur tamin'ny rempospierre sy ny sisa reny fa nisy ezaka natao ianareo zany le nitaty fotsiny taty aorina de andany volam-panjakana hanaingo am'ireny hanaovana récupération politique efa fantatra le fikanareo satria atreo ihany ny zavatra hainareo akoatran'izay nareo tsy manana zavatra hoentina ho an'ny vaoaka malagasy efa leo sy efa kivy sy tofoka amin'ity fitondrany ty ny raharaha Romy Andrianarisoa de fantatra zany fa miantso tolo-tanana mihitsy ny fianakaviany zany any ambadika rehetrarehetra any ny amin'ny hoe ampina ny amin'ny fikarakarana famoahana azy ny avoka sy ny sisa moa zany dia vaovao mivoaka zay hatramin'ny omaly ary mbola mahazo faka mandrakity ny androany tontolo mpifidianana nisy fanambarana niaraka nataona antoko politika maromaro vitsivitsy teto Madagasikara zay tanisany zavatra amin'ny fikarakarana fifidianana karakaraintseny ary mivatana ny amsetra resam-pirenena mivatana ihany koa am'seny indrindrandrindra io lisy mpifidianana io ary mivavao zay efa miazakazaka tsara sy mahafinaritra ihany koa any andrenivohatra be tsy misaraka ny Filomary Karavalomanana sy ny brao politika miaraka ny solombavambaoka Rabekijana Solofiery moa no solombavambaoka miara-dia aminy any am'izao fotoana izao dia nivory niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny antokotiko Madagasikara nivory ihany koa niaraka tamin'ireo olona resy lahatra andrafitra izany KMMR zany tena maro be ary indrony ataona ny fiaonana fantelo ny aram-bo mbola niariva be mbola miaona am'ireo karazana ray aman-dreo maro be ny Filomary Karavalomanana mbola mitoy zany androany ary hiditra amina district hafa de ho tateritsika eo ihany vaovao zay ara ny fampidirana fa efetako aketo député Bokos Nambomanarina Todsoa Andriamampandry miarabanao Andriamatoa Solomambaoka elaela tsy teto amin'ny fandarana tsy hoe ela natoritorina nangingina akory ny député atsika fa teo zany lay tsy maintsy namitahiraka tany Betsiboka sy Boeny ny député Todsoa sy ny député Gerera Andrembolaina satria mametrapetraka ny paikady samihafa ary mitondra ny toromarika avy amin'ny brao politika zany indrindra ihany koa amin'ny fametrapetrahana ny komity mpanohana Marc Ravalomanana dia fanindry tamin'izay fotoana zay ny Zoma ny député Todsoa de tahak'izay ihany koa fatatsika tsara fa tamin'ny herin'ny androany de tany arivo mamitany daholo avokoa zay niaraka amin'ny Filomary Karavalomanana nampitaina mivatana tamintsika teto nandritry ny
10 minitra ny fandraisam-pitenenana tany Rivomamy de ntsika mivatana ny député Totosoa ny Kabary de anisany tsy nahatafakatra zany mivatana teto amin'ny fandarana de androany vao tafaraka amintsika ny député Totosoa tena manakambary izy na de fahitantsika ary am'ireny interview amin'ny fahitalavitra maro samihafa ireny. Miraba député. Mirabanao faniry ary miraba koa andrina ary ny technicienne maro eto amin'ny MPS fa tsetsika indray miaraka amintsika eto amin'ity fandarana zay be pakafia miara-manonjy ity ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay efa tsindrin-taona indray amin'ny fiarahantsika natao toerana ny evena beta be ny antso ny SMS député fa ny sinina fa elaela anao de sasa moa malala ihany hoe rehefa tsy eto ny tena de any amin'ny faritra zay satria fantatsika fa tsy nombamboaka ny Madagasikara ny tena fa tsy Antananarivo ihany akory tsy any Ambohimanarina irery ihany dia tsy maintsy mitety faritra maro ary anisan'ny teneninao teo zany de anisan'ny san'ny tena zany ny akoatra Antananarivo dia eo koa zany ny faritra région Kabetsiboka zany hoe ny Mahiva tanàna, Tsara tanàna, Kandreo sy ny commune maro iny ary eo koa moa région Iaboeny zay nisan'ny faritra tena ankafizin'ny tena ary mahala bebe koa zany ny zava-misy ihany ny tena zany dia anisany ny raha ny Flo Ravalomanana zany ny tenako sy ny député Jerry namiteraka any ary ny rahalahy Jerry ary zao de mbola any fa ny tena moa zany no ny andraikitra zay miandry eto Antananarivo dia tsy maintsy niverina zany atao anatin'izay rehetra izay koa dia eto zany dia tsy hay tsy iarabantsika rehetra ary miaraba manokana sahala amin'ny ataontsika isaka zoma reo manana tombonandro naterahana androany dia mirary soanareo miaraba anareo mirary fahasalamana feno anareo aringany ny fitahin'ny tompo ho anareo rehetra zay manana anniversaire androany ary ihany koa tamin'ity herinandro rehetra ity eo ihany koa zany dia maro de maro koa ny fianakaviantsika ny namana ny ankonana zay tsy salama amin'izao fotoana zao dia mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra misy ny any an-trano any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny toerana maro samihafa dia mirary fahasalamana ho anareo ao anatin'izay eo ihany koa reo trapaoriana satria misy namantsika maro mpiaramonina amintsika koa any dia trapaoriana amin'izao fotoana zao dia makahery an'ireny fianakaviana trapaoriana ireny zany ny tenanay koa dia ny tompony amafany ny ranomaso nareo ao anatin'izay rehetra izay dia ny amarana anazy be da be tamin'ny tenanay tsy teto moa zany dia be da be ny SMS ny apela mba ataovy coco monsieur le député fa ny androany moa zany dia misy zany reto anisan'ny mpiara-miasa akaiky zay matetika miara-miasa amiko isan'andro na mifitsapana maraina io na midi ny fotony io na ny fanaovana ny asa sosialy dia ho alaiko manokana reto olo reto faniro atao kokoko manokana androany de eo koko manokana ho an'ny madame Dany Adeline ry madame Juliette koko manokana anareo ry madame Janine ry madame Anitra ry madame Lalao monsieur Romial ry Sylvie ry Brian ry madame Suzanne ry président tsara ao Ambotomita ry madame Vololona zay mivarotra amin'izao fotoana zao ry bebe Zaza zay efa lehibe izy fa nefa tena miaraka foana ary miaraka amin'ny tenako matetika zany amin'ny asa sosialy na mijery fotony inenivon'ireny afoko tany maro samihafa ireny ry madame Anitra ry madame Katately ry Tale Joel Noro ry président Dany zay filohan'ny Fizami ry président Donné zay filohan'ny FIPA ry monsieur Tsiry ry madame Voangy ry mpanolotsaina isan-karazany ry mpanolotsaina raha Filiberso ry Ralovabe sy maro isan-karazany eo ihany koa ry Kirazaime ary tsy adino ihany koa zany ny ao an-tanety ry madame Laura ry président Hery zay kasahana manokana
ny fahavitria ny terateraka sy ny fanentanana olona zany a inaniny fokotany natanety avaratra sy ny atsimo rehetra iny eo ihany koa ry laratiana zay tena mavitrika de mavitrika tokoa tena mafana fo amin'ny fanoanana zany a ny flo raha valamanana sy ny tim ary eoko ry madame sarika eny ambaravarakazo ry tovrazaka bogosy zay tena hoe mpiaramiasa akaiky ary tena hoe rahalahy mihitsy ao anatin'izay a any amarana ko azy androany dia i monsieur rato zay ao atanety zay marary faniry mitongo moa zany dia domina kitramotoa efa andro maromaro izy zay a no tany amin'ny hôpitaly de nody tany tokantrano dia nanamanky tamoa ny tena niaraka tamin'ireo mpiaramiasa dia rahala rato mbola mamerina ny fahasalamana feno ho anao sy ny ankonanao mitondra bavaka anao ary izy koa de olona mijoro amin'ny fahamarinana ary mafana fo izy amin'ny fanentanana sy ny fitiavatanindrazana de manitry soa anao sy ny ankonanao sy ny vady amanjanakao a nisy teny izay ngamba kadadidinao zay nataoko anao alohantsika isaraka de tora mety daholo isika rehetra de misy manantena ao fa azonao ny tiako tenenina ao anatin'izay zay ny foy zay ny lava faniry fa de tonga de tsy foatsy ngamba ny any ambomanarina sy ny sary moa zany voalohany dia mba asehotsika kely ngamba ny sationany zay nale tany Betsiboka sy Boeny ny teknisiana zay sy député Jerimo ny tany a dia misy somary asesina ngamba le izy raha mety a any amin'ny voalohany io moa zany a de faritry Betsiboka de lefatsika moa zany a lefatsika somary malakilaky zafady dia reo moa zany a nisy fitondranam-bavaka ny pitarika tao a Betsiboka zany io zany madame Clara zay lehibean'ny rectime zay tena mafana fotoko ao anatin'ny faritra Betsiboka iny zay tsy misy tsy malala azy reo zany ny pitarika tim ihany zany a nisy zany ny fanofanana zay natao a sy ny instruction zay natao a alefa zafady dia ity ndray zany tany Boeny hitatsika eo ry monsieur Ravokatra eo ny mpiaramiasa amin'ny maro a de reo zany a nytao Mazenga hitatsika eo fa zany fa reo le pitarika anisany tena mafana fo zany a tao zay hitatsika eo zao ny olona teo aloha de io izy io manao solomasio dia somary lefatsika malakilaky nisy koa zany a ny fandraisana anjara raha fitenenana tao anatin'izay rehetra tao anatin'ny falalahina tanteraka zany a no nantanterahana izany fifiarahana tany Boeny sy tany Betsiboka zay manarak'izay ihany koa kamp dia misy vidéo foy ny teknisiana zay anisany zany a nanamarika iny tapabolana tsy nateo an'ny teny iny zany a de ho alefatsika kely ngamba le vidéo zay sationany amresaka rano tapaka sy jiro tapaka ty ary fako misa vovona zay natonga ny ponina teny Ambatolampy Ambomanarina no ndrotsaka antsihatra mihitsy hoe tsy zaka tsony ty a de ho alefatsika ngamba zay rehefa vonona le vidéo ny teknisiana natonga ny ponina irohatra ary nikoropaka ny jirama sy ny afanjakana rehefa nalefa izay orona tsara zay efa fa zavady alefa tsara tompoko fako misa vovona ny eto Ambatolampy Ambomanarina amin'izao fotoana manapaka arabe ara-bakiteny fitohanany fifamoivozana fofona maimbo loto miteraka aretina ny vokany ho an'irem-poniny manentana ho amin'ny fahasalamana ny fanjakana kanefa ny loto tsy hitany ho anoho ny fanjakana no manao zay mankarary vahoaka fa miatsara vela tsy fotsiny hoy irem-poniny ty fako ty aloha de tena manahirana ny vaksiny atao fanentanana hoe lotoloto markaty nefa ny zordira tiako manaotry no manino io ny raha tetsoronany de ny tanàna tsy manao ny asa ny tsaiko mihitsy hoe takany beantitra zao de tsy mahita fahasalamana amin'io mihitsy fa mandalo de tena sahirana ny olona rehetrarehetra zany de menimenina daholo ny afako tsisy ny andehanany ny aretina mamely de tanina daholo ny olona mifanentanana amin'ny fahasalamana nefa ny zordira tsy alanareo misy inona ny antsony tsy analanareo an'le izy
ty tena ohatrany hoe tsy alana mihitsy 30 ans de service tamin'io manao an'io AC io zahay a fa mbola tsy niratra n'izao hatramin'izay nitondrany tamin'izay nisany izany fa izao tena trop loatra le loto zany tena tafahoatra loatra tafahoatra mety mihitsy mijiko oatra zany ny fako efa nanomboka tamin'ny volana juin zalany nakafakana nefa zalahy zany greby tsy mandray karama zany avy amin'ny commune ny be ny tanàna zany tokony andraindraikitra zany be ny tanàna nefa n'izao hatramin'izao tsy mbola nisy mihitsy mba hoe misy camion nandalo na hoe mba hoe iny mba misy contrôleur mba mijery an'ity fako ity ny lalana zao dia efa teny toerana telo no ahitana fako misavovona tahaka ireo raha ny ety amin'ity toerana ity mifotsiny samy mibahana arabe avokoa ny tena olana fako etsy ampita misavovona ery ampita kosa fatsakana feno bidon mavo mitandahatra feno lalitra efatra amin'ny omaly no tsy nandeha ihany koa anefa ny rano fanadiadiana atrany ny en plus zay ny rano mitomefa zao bidon ty aminay tsy mahazo rano daholo miponina eto an'ity fakotra mba trempeteroko ity na varatanàna zany dia misy ihany koa ny fako mbany iny dia mijaly dia tena mijaly zahay fa mba manetana ny fitondram-panjakana zany mba jereva akaiky reto tokoa aiza ve dia amin'ny valitry sasany alina vao mandeha dia vonoana amin'ny roa dia ny tandro tsy mandeha mihitsy dia ny alina ndray amin'ny dimy vao mandeha dia maty amin'ny enina ny akabeazan'ny olona zany tsy misotro rano ny akabeazan'ny olona tsy manana fahadiovana intsony ny fahasalamana entanina fa hoe mila ny fahasalamana nefa ny fahasalamana tsy ampy ny rano ny rano koa le rano koa mampijaly fa avy anto tokoa ny voakalina sanatria ohatra ndreny hoe iny reny zay voakalina mifanena mpamitsavy sy mimpangalatra alefatsy ny rano nefa tena mijaliko io zay sempotra ny vahoaka izay mametra-pantaninna amin'ny hoe mbola misy fanjakana ve eto ny jiro sy ny rano ny fitangan'ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny fahampotehan'ny lalana izay miteraka fatiantoka ho an'ireo mpitatitra député Totso ao amin'ny boriboritany misy anao mihitsy intranga iny tena boriboritany ary ao amin'ny fokotany zay misy ny tenako mihitsy ny Ambatolampy sy ny fokotany avaran-tanàna iny fa tena mijaly ny olona zany hitantsika koa zany hoe ny fako misavovona ary tsy ao ihany fa mbo manarina manontolo sa Tananarivo reny vohatra mihitsy ny fako misavovona dia hitantsika zao teo amin'le fokotany Ambatolampy ny lalana tena ratsy anjaran'ny commune io ny fanjakana io eo ny popy eo akaiky eo ny bassin eo akaiky eo ny fofona ny fotaka dia hitantsika ngamba le fako ao anatin'izay hitantsika zava tena hoe efa tsy zakan'ny olona tsony zany le izy ary araka ny teny teo ny fiainana efa sarotra ny vidim-piainana efa miakatra ny rano mbola tapahanao foana le rano ny délestage olona mandeha dia tsy mahagaga raha tena hoe alaina sary ohatray zany alain'ny mpanao gazety ohatray ary ny tenako mihitsy ny antso ny mpanao gazety maro hoe efa tena hoe tsy azo le ferina ntsony ty ary ny tena efa tena miteny amasolom-bavomboaka antegna dia miteny marary ny vahoaka zay nge nividin'ny olona ny tena miteny marary ny vahoaka miteny ny tsy mety tsy asan'ny tena ary misy ataon'ny tena fa ty kosa efa tokony efa asanareo io dia efa namme baiko izay hoe ataovy rehefa tsy anao nareo dia tsy maintsy elo ohatr' zao le izy mba hoitan'ny olona rehetra dia afa-baraka zany nareo tsy manao ny asa nareo satria mijaly le olona irasanareo mitrotra ve le olona zay nareo voataitra rehefa voneo moa le vidéo tam'le nitrotra misy ny japonina zany mikoropaka tao anatin'le izy dia ho alefatsika le izy raha mbola tsy vonona zany dia ho tenenika any le izy hoe tabaka foana zany rano iny mbo manarina iny moa zany sy eto amin'ny faritra Tananarivo sy mandeza fa ny amin'ny mbo manarina dia olona ty fandefetrana mivoaka fa matoa zay mitrotra ny olona efa tsy zaka nitseran'ny ena ka nitrotra ny olona faniry nandoro pneu eny poniny Ambatolampy sy avaratena rehetra sy ny andramena iny dia nitrotra ny olona rehetra zany tsy nanaiky tsony amin'ny fatapan'ny rano sy ny jiro dia mikorapaka ny jirama ny fanjakana rehefa mikorapaka rehefa matahotra dia iny fa mba namerina tsiketrika voavita le fihetsiketsehana dia mba niesaka kely aloha dia mba ay ve rehefa terenao ohatr' zany dia mahavita ihany ka dia sao zao dia miverina indray roa andro telo andro efatra andro zany nalefa le rano ny délestage mba ny ena dia sao indray dia miverina dia irasanao ohatr' zany foana ve izy ty
efa vonina le izy de alefa tsika keidray zany le resaka ranotapaka sy krevy a ka nataon'ny olona nanetroka vao mangiran-dratsy anyteny amin'ny fokotany Ambatolampy Antehiroka androany anidina andalambe ny ponina raikitra ny orakoraka sy ny fandorana kodiarana efa tsarariny loatra ny fatapahan-jiro sy rano miatra amina ity antoerana hoy ireo ponina ny tendrombohitra hafa vaovao a sordira ny rano isasana tsy misy miaritory tena jereo fanteran'le volo fotsy io ny matory miaritory firy andro any amin'ny pompy a sy vao misy rano hohanina so de mba tsy raro ntsony ry jirama sany ny atsoko voalohany indrindra hoe jirama ny ilainay miona aminay a emorego ny tonga ny any Andramena mandeha daholo ny rano any Andramena hatrany Ambodomita mandeha daholo ny rano fa manina ny eto Ambatolampy any tsy mandeha de en plus zordira eto Ambatolampy any be da be zordira samy sahirana daholo zao reo olona rehetrarehetra reo aiza ny rano sakafon'ny olona ny ranon'olona tsisy fisasana ny olona io mba jereo io zavatra io endrasana anao an'io ve le olona zay nareo vao tonga saina mba mampalahelo a anay vahoaka tsotra no mijery reo olo reo jerevonareo a fa tsy ara-dalàna le izy a mba mangataka izahay tompoko mifampijerevonareo a de mba vao ny ola anay a tsy vitany efa tsisy jiro sy rano afa mbola maina tanteraka anatin'ny loto sy fako ihany koa ny ponina misy avovona tahaka ny tendrombohitra kely mihitsy ny fako ary mibahana sy miparitaka eraky ny arabe azara raha misy lalana andehanan'ny mpandeha tongotra kanefa dia arabe omby fiara miantso vonjy aminao zay ry dada satria sady efa tototry ny fako zay amin'izao ridira mevosy efa tonga any ambony fasana sy ny arabe tapaka miaina atao anaty aizina tsisy jiro a zara raha misy jiro mirehitra ary ny rano zay tena fototry ny aina ny rano a tsy misy mandritra ny efatrandro matory any ambony sima miandro rano tsisy rano fa de mody maina bidon entina mody tsisy rano mijaly zay manoatra noho ny any andralanitra ny mahazona eto raha tonga ty fotony ianao mijery a de iaiky hogaga ito tsy neto Ambatolampy Antehiroka ihany afa saika manerana Antananarivo renivohitra no miana fijaliana tahaka izao ny mitroatra tahaka izao ihany anefa sisa no azo ny vahoaka tao fa raha ny vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra no andrasana de tsy misy izany député hitasika amin'izao angambany faniry fa mangoraka le voaka ny teny mazana be ary za manokana aloha dia tsy vitan'ny malahelo no tezitra satria efa nampantrena le vahoaka mbola tsy menazy ihany le zo mba iaina ampilaminana zany a ndrano tsy misy ary mivahoaka ao amiko mihitsy ny mpiray monina amiko ny vo mainka ampijaliana zany ao anatin'izao a de hoe hoe efa fohy sisa nitondranareo efa tsy rariny ntsony ty ary mavaky fola izy ary matisy otra mafy mihitsy zany le izy ao anatin'izay ary misy feo ary eno mihitsy hoe ambo manarina de fefin'ny todsoa antima de hoe aloha ampijaliana mihitsy le vahoaka ato ao anatin'izay ka oa ry vahoaka tokony tsy hokivitsika maiza am'izay mifidy hoavalytsika ny pejy fatatsika nampantratsika nampijaly atsika mbola eo isika fandalovana ny andraikitra sy ny toerana hoavitsika ary hitatsika nanaovana azy fa ny tanjotsika dia ny fampandrosoana rehefa eo isika satria ny tena zao solom-bavamboaka mitondra ny mararinareo mitondra miteny zay tsy mety ny manitsy fa rehefa azontsika ny fahefana rehefa ny olontsika no tonga eo amin'ny toerana zay tokony isy azy de ho hitatsika fa efa fatatsika ny olatsika fatatsika ny lara-pahamehana ary fatatsika n'izay tokony atao atsika vahoaka zany akory ika tsy misakana ny tsika hiteny foana sy andray andraikitra zany a eo amin'ny toerana zay saza atsika efa tsy rary ny Ambatolampy zange avara-tanàna iny andro manana ray mantoliny mbola renivohitra ange hoe eto andrenivohitra ary kapitaly reny zava-misy maiky zany fa ny amidisika maro eto Madagasikara zay hitan'ny tena atsika ary ny tenako manoka dia anisany makany amin'ny faritra tena hoe fitena enjana ny ainan'ny olona ny fiainana ny tsy fandripahalemana ny fako ny karazany lalana ratsy de ratsy kapitaly io a ka hoy a hoe ambamoary ihany le vava
raisy any le andraikitra fa za de manao an'io arety de asiako titay kely koa ny vatsotsiny sy nitosika fameno faniry eto Antananarivo nita ary manana proof eto Moanarina fa tatrarova volam-baoaka io e vola avy any banque mondiale nangio e io vary 25 kilo isa tokana fa maina no ava fa miteny misy ny tompona andraikitra ny chef afoko tany sy tompona andraikitra rehetra am'izao fotoana zao hoe rehefa timma rehefa mamofopofona olona timma ka nifidy amin'ny folo avalamana sy nifidy de tsy omena ka de voitika fa de ny avanavany ry zareo ihany nomena misy olona manam-bola ary manana villa manana tomobile manana bus reny reny nomena fa le voaka sahirana tsy omena zany ao anatin'izy tsy volanareo nge io e tsy volan'ny filoam-pirenena nge io e tsy volanana député nge io e tsy volana bebetana nge io tosika fameny io e sy vatsotsindry io e ka de mampitandriny zay amin'ny faravakavana ataonareo ary zay de manana proof fa aodiny akamaroan'ny sefoko tany sy ny tompona andraikitra ao amin'ny boribory tany fahenina ny vary am'izao ry faniry zay tokony hoan'ny voaka misy sary zany misy oronam-peo ny eo aminareo ihany no manome oronam-peo tena ary misy proof aty ary tsy avelantsika moramora ry voaka fa misy fotoana ny zavatra rehetra misy tany misy lalàna eto misy vavolombelona mijoro hoe tompona andraikitra na olom-boafidy izy na olom-boatendry manafina ny vary am'le totosika fameny sy vatsotsindro zany ary tsy hita am'ty any fa tamin'ny fihizarana rehetra hatramin'izay hatramin'ny gamenaka de amidy any tarata maty amidy any mierina foany amidy any anosy be le izy nefa tokony isitrahan'ny vahoaka de lasa mpitondra le mpitatana zany ny anivony le boribory tany no manakany tampoka zany ao anatin'le izy nefa vola avy any mpamatsy vola iraisam-pirenena reny ho an'ny vahoaka malagasy zay sahirana zany ary tsy akanavaka na tokony azo an'ireny ka masolo mboboaka na no miteny aza atao tratra moa efa misy oasary miandraky kely fotoana ny vahoaka am'izao fotoana zao ary tsaroa rehefa mitrotra ny vahoaka fantany vahoaka zay tokony atao aminareo fa jerevy nge faniry rehefa mivahoaka nge ny olona mitrotra ny olona tsisy mihitsy hoe hatramina sefo afoko tany na olom-boafidy na olom-boatendry eny amin'ny boriboatany fahenina tsy misy samy voaka matahotra ny olona fa raha tena hoe sa manao ny tsara nareo mivoary fa misy olona mitangorongorony fa de mivoaka ny totobila de any de tsy hita na mandeha bus de any de tsy hita fa tsy samy tangorongorona amin'ny olona mihitsy satria matahotra ny rasy natao zany tao anatin'le izy kely sisa ary ny akabetsahany foko tany rehetrarehetra de mampitandrana niny nabaiko azonareo de olon'ny fiarahamonina aloha nareo tady dio zay tsy ovona ngenareo fa de inona no manirikitika olona manao vava olona ao anatin'zany razan'ny vahoaka eny ambo manarina no teneniko aloha no atao an'zay tsy eny ambo manarina eny nefa le izy fa eto fatra Tanarivo sy manodidina zay mahazo an'le izy vavana olom-boafidy olom-boatendry ny sefoko tany zao de miseho azo ina sefoko tany zany ianao efa tsy misy valeur zany fa miseho azo inona ianao de maniratsiran'le mpiarabelona aminao ary fantatry ny vahoaka daholo nareo ary miandro any vahoaka miandraky endry tohana anareo de efa mitena zay ary ny misy koa ty kafoko tany miaiko misy ny ohatra faniry tonga ty amiko ny fitaraina ny filopoko tany naparibe kokoa zao ohatra de manao tsinitsinina vahoaka eny aparibe moa zany premier arrondissement io manivaiva olona manao kolikoly mampitandrina anao ry zokobe efa misy proof azon'ny olona amin'ny zavatra ataonao eo koa ny filohan'ny fokotany mamasina tsimo misy fitarana koa aminao amin'ny kolikoly zay ataonao sy mifanevevana olona maro de maro fa sationana zay ary ho anareo koa za mpitantana sy fokotany eny ambo manarina zay misy anahako efa miandraky 15 taonareo ny vahoaka kely nge ho asisa nanananareo an'io seza kelynareo zay mandalo io sy nareo zay tompona andraikitra rehetra ao amin'io boribory tany fahinina io de efa mitena zay fantatrareo hoe aiza misy ny vahoaka fantatrareo valim-pividianana hoe iza no nandresy 4% tao aiza ny fitiavan'ny vahoaka ary atreza zao ny fankalan'ny vahoaka anareo
amin'ny zavatra tsy mety ataonareo amin'ny fampatrana ny vahoaka amin'ny fangalarana ataonareo hatramin'ny tsena io hatramin'inona io fatareo vaovaoaka dao nge zany e fa de miandro atsika fa 20 andro sisa raha mbola sany filoam-pirenena 20 andro sisa manisa andro sisa kely 20 andro sisa raha mbola sao a de mametram-pialana ny filoam-pirenena zany hoe rehefa mametram-pialana izy zany karaha raha mbola eritretra izy zany no filoam-pirenena ilatsaka de mametram-pialana izy afaka 20 andro amin'ny 7 volana septambra de rehefa mametram-pialana izy de efa tsinitsinina tsony olotsotra zary mbola député fa izy de olotsotra ho hitantsika am'zay nanaovana azy ao anatin'izy tsy afaka mibaiko tsony izy na miaramily ty na polisy ty na député ty na minisy ty na izy ty de zao nefany mbola mitataina izy am'zany fa raha mametram-pialana izy lalàna nefa hoe ilatsaka izy lalàna nefa dia manery azy hoe tsy afaka milatsaka intsony izy satria noho le nationalité le naturalisation le vazaha izy article 42 mazava tsara hoe tsy afaka tsy tokony ho candidat tsony izy ho filoam-pirenena tsy tany zay atao zao raha hiala zao hoe latsaka mbola baraingo point d'interrogation hoe afaky latsaka ve satsia lalàna nefa de mazava be mihitsy ao anatin'izay raha tsy latsaka moa izy arapasoa araba tsara ho an'ny vahoaka sy ny firenena ka za aloha raha za manokana aloha fa io moa tsy ny hevitry no arahana fa ny lalàna foana itsika dia ambany lalàna misy lalàna eo zay tokony arahana fa raha za aloha fanira raha za manokana de hoe avy aloha izy ilatsaka raha de resena mazava be efa fantatra dao nge fangalarana taona efa tery zao ny lalany ary io miandry vao metram-pialana io de jerevitsika tsara ny olona ny entité ny mpanao politika ny mpitantana ho anina de zao hitsipaka ambavafo azy daholy fa manohana ty amin'ny fanoerana izy rery sisany mianjanjao na olona 5 na 9 sisany ao ary fatange zany ka raha za manokana ao de alohanao ho resena mazava iza tsony am'ty kolikoly atao isan'andro isan-kerinandro ty no ifidy azy am'ty famatrana ny vahoaka ty ny asa ny vidim-piainana ny solika miakatra ny rehetrarehetra ny fanabeazana tsy mandeha amin'ny laoniny ny fahasalamana ny rehetrarehetra ny fambolena ny fiompiana ny tatsa ny abarazy ny atatsa tsy mbamboarina mihitsy ny rano tapaka lava ny délestage tsisy mandeha am'izay laoniny izatsony ny fidy azy ao anatin'le izy tsisy hoe raha hoe raha no betsaka nefa tsisy zavatra natao kory ny fampanantenana ny RN13 lainga foana lainga daholo zany satunany hoe RN13 tamy 2020 no ny teny hoe tsy hanao politika ntsony ametram-pialana raha tsy ho vita io raha tsy manomboka io amy 2021 de vita io amy 2021 aiza efa 2023 sao tsika lainga marivo tototra foana zany nomena ny vahoaka ary fampantenana tena bokaty tato fa ny régime teo aloha nge ny fitondrana teo aloha 8% no azony difa nanao kokoa no nareo zay mitondra am'izao fotoana zao de ataovy zany ny calcul hoe raha nareo zao zany de 4% zany no milatsaka ao anatin'le izy ka eo zany hoe miandry le 20 andro sisy tsika izy zao nefa tsy hitany zay ataony tsy matory andro manala hoe inona any no ataoko ilatsaka voan'le naturalisation amin'ny mavazaha ary zao ny tena manika makaiky nationalité ya frantsay anao vo maika ankiny ny olona kivy le mpanjanaka anao le vazaha nampijareo nay no akanao nationalité de aiza moa le fitiavatandrazana isy ao anatin'izany de tsy hitany zay atao ny anatin'le izy tsy latsaka indray nefa ny de ahoana indray ny afarako avy ao satria efa miandry azy daholy na ny vahoaka na ny diaspora any ivelany efa miandry an'izany daholy da ndray mitsotsoko ao nareo membre ny gouvernement nareo zay nodikotiny ao tsy maintsy ampianina ny lalàna sao de tsoka koa ny ivelany fa efa matopaika any miandry anareo koa
eto manareo de efa fantatra mivoaka daholo ny misy anareo ka hoy za hoe zay efa nytenika efa ela hoe mametra fialana diany debonera fa sao efa indrasana efa mipoka daholo atsy mipoka atsy ny alaherin'ny olona me betsaka ny forian'ny olona me mitambesatra amin'ny olona zao nefa rany ka zay zany faniriny tiako tenena zany a am'izay zavatra zay tsy maintsy nyresahana zay lafiny sosialy sy ara politika zay zany a mba hazavany vahoaka ny zavatra zay tokony atao a fa ny teny ho an'ny vahoaka zany de hoe aza manatsika 5 taona latsaka ary zay a androtsika ihany a maika fa zay andro vitsivitsy izy a amadiantsika mihetsy analana n'izao a fitondrana zay nampandra ny vahoaka sy ny firenena zao etona zany tsika aloha député Todisy Andriamampandry dia miarabanareo any Toliary any satria mandray mivatana ny fandarina miara-manonjy anareo amin'ny alalan'ny MBS radio de kopakopatanana kokoa atsika rehetra ao Toliary ao miaina ny zava-misy araky ny marina sy ny rarintsika vaovao maripototra ihany koa sy fandalinana fanadiadiana mifantoka ny raharam-pirenena no resahana ny fandarantsika député Todisy rehefa mahita an'le délégation lasa tany Toliary omaly miparitaka ny sary de mahita an'le olona le hoe manao fahatra farany sisa hitazomana an'le fahefana ary efa miena andalana izy rehetra tsy araky le délégation maro be tany amin'ny 2 taona 3 taona lasa zay ka io ary moa efa tsy anatin'le délégation ntsony le dircab satria le dircab voapaingotra ny Angleterre am'izao fotoana zao any Londres any efa miaina koa le mpanaradio anatin'le délégation satria efa misy solo-mavamoaka maro nitsokan-darana ary misy ihany koa reo mpikambana ao anatina gouvernementa ihany koa efa marisarisa ihany ary efa nisy moa zany teo aloha efa nesorona zany hoe au fur et à mesure eny andalana eny de miena tsy kelikely etrony fenantitra eny le mpanaradio an'le fitondrana fa ary 5 senina amseho mafy be ihany aloha zany sy le manoana an'le fitondram-panjakana ireo hoe tena miezaka be reo ny tena mbola matanjaka sy mafy le fitondram-panjakana na zany naty zany aza nefa arakaraky ny toerany hipetrahany am'lay fahefana no anaovany scandale sy anaovan'lay fanapotehana sy ataotsika hoe fanaovana tsinitsinina n'le vahoaka malagasy anatin'lay fahantrana fahasaranana zava-misy ainana andavanandro zany resahantsika zany député Todisy ny hevitrao mivatana eto na de efa nisy ihany ary ny fahenona ny amin'ny hoe interview samihafa ny am'ty raharaha ny taleny kabinetra n'Andriamatoa Iany Rajoelina zay tratra nanao kolikoly ary migadra any Londres any Royaume-Uni am'izao fotoana zao Ramatoa Romy Andrenarso ya marina ny titanao fa anisany voalohany aho nanao fananio-kevitra zany amin'ny fijery tahaka efa ho velabelarika eto zany le izy mba tsy tompotrano miony ny vahoaka amin'ny zavatra tahaka izao satria zavatra mamofady ny zavatra natao tahaka ireny satria kolikoly avolentany no atao ary vola be le izy ary ndresaka arenina kebony tana zany no zavatra anisany voakasika ao anatin'izay ny voalohany aloha dia mamaly an'le ministeran'ny serasera zay miteny foany ny titinina efa reny nanaovan'ny olona anao efa sikain'ny olona retsamanitra vahoaka efa mahatra mbola mandy mbola mitsinjaka ianao ary mbola manao an'izao anao de mbola mahita valiana ihany hoe ny présidence io sy ny fitondram-panjakana hoe naka congé izy fa nanao vacances izy fa tsy malala an'izay misy anazy zay reto firenena nge noentiny firenena ngenge izy ty fa hoana moa zany hoe tsy hainareo ka zany hoe directeur de cabinet talian'ny kabinetra ny atao hoe talian'ny kabinetra zany dia manao ny politika ny filoham-pirenena ohatra hoe raha ministera anankiray zao de tsy maintsy misy ny atao hoe talian'ny kabinetra na dikaby ny directeur de cabinet zany de manao politika ny ministra izy ny ministre politika ny ministra no ataony izy zany no malala ny politika rehetrarehetra
ataon'le ministra ary maka torohevitra aminy fa ny politika ny ministera de ny sekretera generaly sy ny tale generaly no manana tanteraka anazy miaraka ny tale rehetra ao anivon'ny ministera de ohatra zay koa ty talean'ny kabinetra ny présidence zany de manao ny politika ny filoam-pirenena manao politika ny filoa izy de izy zany tsy maintsy manao miinforme ny le filoa izy hoe akaria nakaria 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 raha izay mifaharo de ny lazaina fa hoe naka congé izy fa tena retivety tsy mahay resaka code de travail ianareo sa ikamody mitapy sa mihevitra an'le vahoaka ho bato e vao tamin'ny volana mars izy no voatendry vao dimy volana latsaka zay matalean'ny kabinetra azy de aka congé ahoana moa fa tsy hainareo nga hoe ny asa rehetrarehetra nitsindrindrindra fa ny asa ambony tahaka izao tsy mahazo maka congé ka raha tsy miasa heritaona e de vao dimy volana latsaka ve anao de aka congé sady fa mihevitra amin'ny vahoaka ho bady ve nareo e ny fahatelo zavatra ale dia tsy maintsy misy teny fampiarana foanao io zany a de ohatra hoe ao anatina ana fianakavianareo anatina tokantrano na anao vakansa ve ny zanakao na ny vadinao na hoe amangiolona fa herinandro tsy eo na ray volana tsy eo de tsy fantasy le ray mpianakaviana ve le ankonany sy ny vadiny hoe lasa izy iny fa tao tsy nonoto mivadiko na ndretry ny ray volana nefa ry zareo mifankahazo tsara mifankaty tsara ka tsy nisy olana ny zanako koa ve ka nao vakansa any amin'ny faritra na any an-dafy de tsy fantatra ao akory fa hoe olona no enina hoe ary tao manao vakansa ty aminay ny zanakao aza mody mitampo ah nefa tia firenena tokantrano ao zany a na itsika eto amin'ny MBS ary faniry rehefa misy tsy fahafahanay solom-bavombahoaka raha misy fahafahanareo de tsy maintsy mifampiresaka tsika hoe tsy eo a am'izao fa mba hitadiavy solony a de miinforme tsika ao anatina organisation kitsika e fomba fiasa zany fa iza misy hoe congé izy de tsy fantatra hoe zay naliana fa tompona andraikitra am'izay nataony tany izy nefa ianao olo-mpanjakana baby andraikitra sy milolo kaskety zay nefa ianao l'émission nalefanao any de misy fitaom-pivoriana ofisialy amin'ny matalehan'ny kabinetra ny présidence eto amin'ny république ny Madagasikara anao ka hoy za hoe ori ministre ny communication fa de tena hoe mamy loatra na de mamy loatra takinina ary ty seza kely ty de tena hoe misy lelaka sy milelaka mafy mihitsy am'le fanjakana so manadio tena fa ny antony hoe de zao be tabe nareo no ao anatin'io io afera maloto io nga io salamy eto Madagasikara hoe ity namana de mena vola ny atsinyatsi azy de mikombona amin'ny vavan'ny atsy fa io any ivelany io hafa mihitsy ny olona efa mandroso fa de any zao de tsy maintsy hibabaka am'izay hoe ianina angeny tao hoe naniraka natao hoe ianina koa tao anatin'ity ianina anatin'ity réseau zany io zavatra io ary nareo mimenakavy no ao anatin'io fantatao zany misy vola be ny tao vola be amina miliara d'ariary amanarivo na miliara misy commission 5% misy para socialinao vola be commission hoaniza le commission zay nge no antony io e aro zay daholy na io volamena rehetra aonana sy ny karazany eo de any aposinareo de lasa multimilliardaire tamtampoka anareo ny olona rena kibony tany eto Madagasikara de ataonareo zao foana le izy fantatrareo nareo fefa tsy eo amin'ny fitondrana-tsony de vao maika nareo mandrovitsy de manao ny ataonareo zany a ao anaty de manao rapandango manao ampimamba farapara nyare-pirenena farapara tsy efa voky atenta ve nareo e zay indrindra de manina ny vahoaka
efa tena sahirana te vomaika ataonareo an'izao ny areniny vahoaka malagasy ny areniny firenena ary io inge hoa raha izy anarana maromia zany nanao an'izy de raha izy no ara fabarakany tsy maninony fa tadio le titre le statut matalen'ny kabinetra ny présidence azy le firenena sy le vahoaka mihitsy no avabaraka le Madagasikara mihitsy no avabaraka ve le gasy zany de tena hoe tena corrompu mpanao kolokolo de izay zao ny ahafantaran'ny fireneny dehibe atsika zany ndray zany zao hoe vo Madagasikara le tirikabo le romi ony ao anatin'le izy ka io zany dia samy may lalantsika ao anatin'le izy ary ny passeportnao ary fatakia manana nationalité kokoa nge io tirikabo io nationalité vazaha ary izy rehetrarehetra misy ty tena fanjakambazaha le filoha efa izy le tirikabo efa izy presque misy minisa maro izy ny mpiara-miasa ao aminy de tena hoe nieritretrany de hoe anao zay tena angorona arenany de rehefa tsotsony de mitsoka ny ivelany de zareo efa navita trano antaony nge reo ry vahoaka rehefa nahangona maro efa nahangony misy any France fantatra atao zany any Dubai any Chine any Maurice fantatra daholo hoe zany fata ananany lista daholo zany fantatra hoe ato na toerana misy any tranonareo ary fantatra daholo zany ary io tsy maintsy fongorony io tsy maintsy averina ny vahoaka daholo reny rehefa tonga ny fotoana tsy otsononareo satria arena tsaradrariny tsy ara-dalàna no nataonareo ny olona rangahy zao tena miasa amin'ny angady amin'ina mitona kalesa mifofo amarena mivaritra mitady ny fivelomany ny atsembohany ny tavana misy no inanana de zara fa misy ary ho an'le vady aman-janaka nareo nefa aiza vetivety eo le arena kibony tany sy le vola nampanjakana no ampiasaina de multimilliardaire mana tôbila firy trano firy nefa le vahoaka ato miasa fatratra maninona mora tsy mahavelona vady aman-janaka ihany zara faminakanina de tsy mangoraka ve ianareo am'izany mba manana fololombelona any ve nareo ao anatin'izany ka io zany dia rezao zany ny zavatra ao anatin'io ary io nisy kobaka ny raisany io fa io no nalefa de rehefa nety le izy le afera faniry le afera ratsy de ny sasana zany le vola be azo ary tsy fantatr'olona taty ambadika rehetrarehetra zay indrindra de namany zareo ny ramatoa iny satria navita afera mission accompli fa tsy accompli le mission teto rehefa mipoka le afera de mizara vola be amina million dioreo izy menakavy fa rehefa tratra de ailika le olona nefa namana de ailika le izy hoe tsy anazy reo tsy namana io zany talian'ny kabinetra zany rehefa mandeha zany na ny secrétaire général na nytale généraly de tsy maintsy manao tatitra foana zany amin'ny lehibeany mifampiantso foana fantatra no toerana misy azy hoe aiza fantatra ny asa zavatra ataony any tsy afaka mandendeha fatany zany satria mibaby andraikitra lehibe na consiste na inona zay nge efa exécutif efa tale général malala an'izany procédure administrative zany efa député de Madagascar mahay lalàna rehetra am'izany ary naveriko teany tsy mahazo congé zany mbola tsy ampy heritaona ary raha tena hoe tsy maintsy nandeha izy laingy zany hoe tsy fantatra zany ny nalehany fa tsy maintsy fantatra daholo ny nalehany misy azy ny andro ny fotoana ny durée an'le andro nalehany tany fantatra daholo zany sy ny mission ataony kolazena hoe tsy fantatra izay nalehany tany rehefa tratra zany le olona de landreto-paly izy ary na ny fomba nany esorana azy ary député todiny amin'ny hoe communiqué no navoaka avoaka kely tokony conseil des ministres satria conseil des ministres nome conseil des ministres ohatra par décret tsiny any tamin'ny mois de mars tsiny any manara-talery sy zareo natalehana ministère ary conseil des ministres ngeny no manendry directeur sy ny SG na ny DG ty le fampitambo avao io fa rehefa manendry directeur izy tsy conseil des ministres no totany an'le izy fa noty tsotrona tena tsy manara-dalàna io
anisan'zany oa zay sationan'io sationan'io ny tsy fanarahan-dalàna ho satria tsisy conseil de ministre tamin'ny larobia sationan'io tsika ny andro hoe aizao anatin'ny conseil de ministre miabrosé azy fa ity le conseil de ministre tamin'ny 1er mars zay nommé antiramatoty 1er mars nommé antiramatoty ao zay conseil de ministre zay de maro zay de fanampin'zay igafaniry fa rehefa inona koa voesorona le olona fa rehefa inona zany no tsy esorina le olona be da benga nefa nitaky an'izany zao hoe esorina ohatra ministère communication ministre ny angovo zay efa 3 semaines ny baiko nomena azy efa firy herinandro zany zay no lasa mbola misy any le délestage sy ny ranotabaka de tsy asorina amina ianao filoam-pirenena mibaiko eo anatrehan'ny olona hoe ory ministre omena 3 herinandro ianao efa 4 herinandro zao efa 5 herinandro ke zao efa lasa le telo fo mainka apira de manina no tsy asorina le izy de le filoam-pirenena amin'io tsy mba manao fanambarana akory ny hoe nahatazona ny tenina tsy nahatazona ny tenina hoe efa mba malefaka fa le ministre ndray manao jeu de mots ary anao alefatsika ndray moa izy ndray ary le ministère ny angovo tonga de miditra am'zay izy hoe mihevitra le ministre koa de mihevitra le fitondrana zany hoe mihevitra mivoaka ho zazakely sy bady mihitsy rangazy hoe bazaota zao hoe manana famalina ministre ranga ny délestage eto amin'ny Tananarivo renivohitra sy ny sy capitale provinciale de tsy hisy tsony tompo sako manambara zany ampabe maso ary efa tsy hisy tsony angamba efa ho eo amin'ny 6 jours eo zay heninandro fa ny zavatra misy de fahatapahana matetika ny délestage eto amin'ny Tananarivo renivohitra sy ny sy capitale provinciale de tsy hisy tsony tompo sako manambara zany ampabe maso ary efa tsy hisy tsony angamba efa ho eo amin'ny 6 jours eo zay heninandro fa ny zavatra misy de fahatapahana matetika fa ny zavatra misy de fahatapahana matetika no tsy mahay dika ny délestage na ny fahatapahana matetika ny tsy fatatsika ihany ko député Todsoa satria raha fahatapahana matetika zany de ohatry mba haitsika ihany dika ny délestage hoe tsy maintsy misy fahatapahana atao ary zay fahatapahana zay tsy mitovy amin'ny fahatapahana amina resaka hoe teknika coupure kely tsotra afa le izy manko hoe nisy tselatra nisy orambe fa ity tena hoe fahatapahana vokatry ny tsy fananana sy hoe bankiropotra le jirama de tsy manana vahaolana tsony le fitondram-panjakana de miteny le filohan'ny repoblika hoe 3 herinandro menanao andriamato ministra tsy maintsy vavahanao ary tsisy tsony délestage de tsy manakavaly ary tsy manana vahaolana le ministra de zany teneny de ny amin'ny hoe tsisy tsony délestage fa fahatapahana matetika de ozytsika hoe fa inona zany ny eritreretin'ny retoloreto an'le vaoaka malagasy député Todsoa tena raha tena karaha manjany iny no nikabary teny amin'ny vahoaka voatorako ny vahoaka amin'ny vatokarangana na mihitsy tena ary raha zany teo akaiky n'iny ka niteny an'iny iny de mety zavatra fa nazo an'iny rangahy iny tena marina zany fa zany ve ny afamalinao hoe tonga le tena herinandro zay baiko zay nataony zay tokony nataony zany hoe tsy misy tsony ny délestage de hoe tsy misy tsony ny délestage am'izao fa fatapahana matetika ny misy zany hoe mampiteny mona ary mampiteny zavatra hafa mihitsy mampiteny ratsy ny masony mari mihitsy zany le izy ry fanira mampiteny teny foana tena tsisy ny délestage fa mifatapahana matetika ny misy tena hoe inona inona ary no misaina ny reto olona mpitondro reto hoe ministre ianao no miteny an'izany ka le fatapahana mihitsy efa tsy nitateraka ny mission sy ny objectif rangaha de tokony efa isoriny efa ela ny olona oatra reny fa tena tsy mety ary nareo rehetra zany de tena hoe rainlainga daholy manao tsinitsinina ny vahoaka da foana de ahodikodina ny resaka ny action tsy misy zéro tsisy zavatra misy hoe tia jiro tapaka tia ny rano tapaka ataovy sy ampandehany io de efa tsy mahavita de ahodina indray le izy zao zao de mbola misy ny olona zao de nanantena hoe tsy misy tsony ny fatapahana rano sy ny jiro anatina 3 herinandro vao mainka ange pira zao
inona tsy anasoranareo an'ireny olo reny de kolokolo foana zany misy atao hatramin'ny fetina baka hatramin'ny ny concours-na polisy aza dinitsika zay ary io misy tsy hoe efa nanana tena hoe nanana an'izay foana tamina commissaire na amina officier isa-taona de zao koa misy foana zany ty na ny polisy ty na ny gendarme ty kolokolo daholo na ny fampianarany ty na ny renina akebony tany ty na inony ty de misy kolokoloko aiza moa ko ny any etapiny ary iamanao de manao daholo zany le institution rehetrarehetra zany le mpiara-miasa rehetra ao anatin'le izy aiza moa ny firenena no tsy tahaka zao sisa ny efaran'le firenena zao ao anatin'izay ka ianao zany dia anisan'izay efa tsy matapa-kahatra tsony le mpitondra hatrany etapiny hatramin'ny premier ministre sy membre ny gouvernement te de ho iteo sisa manisandroke zao voaka 20 andro sisa 20 andro sisa fa 7 volana septembre tsy maintsy misy déclaration io atao faniry atao ny filoha zany amin'io farafatarana zany amin'io hoe ahoana zay zany tena tenenina ao anatin'izay le fahatapahana ty manko zany zao hafahafa ny teniny satria le filoha ny teny hoe foana ny délestage zany de mba hafahafa ny teniny raha ohatra hoe fahatapahana miserana na fahatapahana mahalana fa hoy izy hoe fahatapahana matetika vo mainka zany me mafy le matetika zany ingy zany hoe ao anatin'le 4 ora zany de mety in'ny 4 indimby inenina impito za mihitsy nefa mahasorena n'le vaoaka satria tsy hafahana mitady tsy hafahana miary misy kelikely kokonao ty ohatra be da be ny olona mitena an'izay hoe raha le misitry ny angovo ty zany raha misy ny communication zay manao zavatra tena hoe matafitohana olona foana na zavatra taona ny fihetsika raha ohatra zany reo olona eo ministra avy any amin'ny faritra de teozy ny olona hoe tenyny olona no ataoko tsy misy alalalaro fa tonga de misorona fa le olona le voatonina nisan'le manao skandale le ministre zany olona veto voatany de tsy anankitiana na manao ny tena hoe tsy mety azy zange teny olona zany lasa ataon'ny olona resaka foko le izy mifarany tsy mandray andraikitra ary le olona koa inge fa efa tsy sa manala le lehibe le premier ministre sy le filoam-pirenena rehefa mba matsabatena nga hoe tsy mahavita n'le asa le mission zay nataonao anao mamina raha mametra-pirana vo mainka ange anao mivoaka amin'ny grande porte am'zany vo mainka anao akasan'ny olona zavatra efa tsy vitanao mbola eo ihany am'le seza kely ianao tsy eo foana ianao ivadika mipetsy de ho hitan'ny vaoaka sy ny titaranakao sy ny firenena avy eo nanaovana anareo député Toutsoa akoatran'izany retraka resantsika rehetra zany satria ny zava-misy eto amin'ny fanjakana eto amin'ny firenena raha tsy scandale de fitokonana fitakiana fahampotehana olona diso fanantenana ara-tsosialy zany no hita saikisan'andranandro eto Madagasikara zany akoatrany hoe fiainana firenena miaina fako sy loto sy ny rehetra sisa omalindray ary mbola mitoy androany ny vaovao voaraintsika de mbola tsy mety zany miditra manao délibération na fandraisana fanapahan-kevitra iombonana reo ampitsara fanadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo noho ny tsy mbola na andraisan'izy ireo am'izay hoe na marimarina kokoa de hoe mbola mitaka ny ahitan'izy ireo ny amin'ny hoe ity eny manangasanga lay fahamoahana ny solo-karaman'izy ireo na tambo-karama zay ny tsaran'izy ireo ny fanadinana baccalauréat 324 mpampianatra mpikariko ianao mpikariko mpampianatra tale général teo niveau ministère ny fanabeazam-pirenena ny karakara fanadina mpanjakana nandritry ny 5 taona akoatry ny andraikitrao zay nampianatra député Toutsoa ianao manokana zany sy ny fomba fijena marina fefandraisaka ianao tetepotika le fanabeazam-pirenena ary anisany tomponantoka am'zany le ministre ny fanabeazam-pirenena eo ihany koa le ministre ny fampianarana ambony am'izao fotoana izao fijery ny député Toutsoa am'izay efa voanandray mantsy ny fito zany de ty tena kokoa nanisan'ny ny fitona sujet io nanakina sy name sosokevitra ataon'zay
tam'izay tao anatina exécutif moa ny tatana examen tamin'ny fotoanandro lama tsy misy zany fitana sujet zany 0 erreur ary nalay zay nanao erreur na kely ary de tonga de miala ianao esorina zany ianao ao anatin'izay tsy sindra fo io fa reto de zao ndray zany zao de io aiza le andany mety an'le olona akoatry ny vacation ary ty bac ty inge reto tsy mibaka anao teo fa ny BBC nge teo nisy fa fian'le ministère ny éducation nationale fa fantatra fa io zany ny fitana sujet inge tsy le hisy tao zao ihany fa nanomboka mihitsy ke hatramin'ny malagasy filo hatramin'ny ndraiky nisy daholo io misy proof am'zany reo mpianatra reo zany tena namiany zany fa nisy tao zao moa zany tena nisy andraka be le izy de hoe nisy le fito zany tao anatin'izay hatramin'izao tena bobola sy nahena hoe iza no tratra de nosazina de iza no nesorina zany tao anatin'io fa entité maromaro no voakasika ao anatin'io misy tena amin'ny ministry fanabeazam-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'izany reo olona ao anatin'ny misy raiky manao conception na sujet tady dio zay manao ny surveillance ministère ny éducation nationale ao anatin'io daholo ministère ny enseignement sup ny présidence ny université tady dio zay ny direction ny office du bac tompona ndraiky tram'izany ao anatin'io daholo ny seky ministère ny folo anda ny ministère ny finance ary io misy ny tena anisany hoe giazany tao zany le indemnité sy le vacation zay tokony ho an'ny mpampianatra sy ny mpandrara de tevitra ny olonako zany zany tompona ndraikitra ao anatin'io de zao de mbola mitohy ihany le izy ianao hoe de tsy inanticipe hoe efa tena tsy voagere le baka tam'ty taony ty de mba anticipena hoe ahoana zany ny fomba igerena le conflit so de isy manaraka re de hoe tonga de mianticipena hoe mila motivena zany ny mpampianatra sy ny mpandrara ny zony zany tokony tonga de omena azy fa de tsy neny anticipena zany de io le de mipoka ndray io zany io de mamay ultima mandray zany le mpampianatra ko rariny azoko izy hoe ampiasainao mafy ao nefany tsy mahazo ny zony izy ny tambokaramana izy nefa izy miasa andro amanalina manao an'le asa ary tsy mora nge io tsara io tsy mora io zany zany de mbola hoe tsy fanomezana asiny ny fampianarana eto Madagasikara nataon'izao mpitondro zao koa de eto zany dia miantso foana zany tena mbola miantso hoe mba jerevo le vahoaka jerevo le mpampianatra na mpampianatra amin'ny asa-mpanjakana io na mpampianatra amin'ny privé io mba jerevo le tatsay jerevo le tanora zay be da be ny tsy mananasa am'izao fotoana zao jerevo ny fikambanana ny vehivavy ny zoky olona tsisy jerevanareo misy zao zavatra totonareo zany zao de zavatra tefy maika daholy fa tsy mitondra any amin'ny asa famokarana asa maharitra miteraka any amin'ny famokarana ny olain'ny olona am'izao ny vola tsy misy ampitomoy ny vola any amin'ny olona aianao ny vidim-piainan'io fa tsy zakan'ny olona ampitomoy ny karama rehetrarehetra na ny asa tanana io na inona io fa mantra ny olona karaha tianao zany iova zay fiainan'ny olona zay de jerevo ny fampianarana sy ny tatsava zay isan'ny lakileky zany efa vovaroana ny menanareo foana zany hatram'izay ka hatram'izao ka de manao antso am'izao fotoan'izao hoe mitemery dika nareo aloavy ny tambo-karaman'ireo iampampianatra sy ny mpandrara rehetra fanery ny vaovao aloha zany vaovao farany voaraintsika rehefa vonona moa faly de andefan'le izy eo ihany député Totosoa zany sady nirohatra ny akeny amin'ny filohan'ny université zany reto mpampianatra reto mbola maro be izy ao zao marainy zao ary mbola manohy zay fitokonana tsy hitsara amin'izay amoaka an'izay délibération zay
eny ary alefantsika io any zay vaovao zay araky ny fivoarana sy fahazoantsika ny vaovao zay alefa ny namantsika faly moa zany fa ny zava-misy zany député Toutsoa zany de mbola tsy milaminy ty raharaha ty ary zay izy hoe tsy milaminy zay zany de samy efa mendrandra ny rehetra raha ohatra vonina faly de alefa sy vetivety raha efa voaray aloha zany hovakitsika lizy alohan'ny idirantsika amle TFM raha ohatra moa ka tsy mbola vonina lizy de tonga de TFM alefantsika ny hoe tsotra foy sady mazava inona moa le tsotra foy sady mazava miavaka kely amin'ny mahazatsika député Toutsoa satria makaloha hevitra na fampianarantsika makaloha hevitra na fandalinantsika mombana zava-misy zany ara-teo ka rena ara-tsosialy ara-politika zay ahazona lesona sy fanabeazana mahamaim-pona zaraina eto fandarina fa androany zany ny tsotra foy sady mazava ny TFM ataontsika de hoe KMMR komity mpanohana Marc Ravalomanana inona zany no antopijoroana sy nampijoroana ary ny andraikitsika miandry izany manohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay zany no tsotra foy sady mazava miaraka ny député Toutsoa ia malaza be misy mantsy zao ty KMMR ty hatramin'ny teny amin'ny Flora Ravalomanana teny amin'ny congrès national teny amin'ny Macro Atanjombato hoe anangana ny KMMR tsika de betabe ny olona manontany hoe inona tena hevitra finosiny le hoe komity manohana ny Marc Ravalomanana ny antony zany dia noho ny fahitana fa maro zany ny olona tia nohana azy akoatry ny tima moa zany de efa mifidy azy ary mampatany azy ary tsy mivadika ny filoha Ravalomanana fa misy zany olona anatina fikambanana maro izy na zany hoe association izy na association culturelle io na association culturelle io dia hoe zay tsy ao anatina rafitra politika fa zay mba te hanohana ny filoha Ravalomanana nefa tsy te hiditra antoko ya politika reny fikambanana reny na misy koa olon-tsotra ohatra hoe mpandraraha izy na sportif izy na gamopera izy na pasteur izy na professeur ny université izy na docteur izy na infirmier izy na infirmière izy de hoe zay mba te hiditra fa zay tsy ao anatina antoko ya politika de zay zany miditra ao anatin'le KMMR zany hoe tsy mialonjafo zany io de mitsofoka zany ianao ao anatin'izay KMMR efa misy rafitra zany isa-paritra zany manomboka zao isaky ny faritra rehetra eto Madagasikara de misampana nivon'ny disika sy ny commune rehetra eto Madagasikara zany zao zay fananganana ny KMMR zay zany ary ao anatin'izay KMMR zay zany dia zany hoe misy fikambanana ao misy olon-tsotra ao misy antoko ya politika maro zany ao ary ao anatin'izay zany ny team dia reny zany no mitambatra ho anankiray zany anohana ny filoha Marc Ravalomanana ny tanjona tsinona ao anatin'izay de hoe au premier tour ty zavatra ty noho zao efa hoe fahitana ny zava-misy zao fa tsy andany andro tsony tsika no hika deuxième tour sy ny akarazany zany satria ny olona zany efa tena hoe leo am'izao fitondrana zao leo am'izao mpitondro zao sy ny zava-misy zao leo am'izao fahantrana ny jiro tapaka ndrano tapaka ny vidim-piainana zao de efa miantsampy any amin'ny Messi moa zao no surnom ataon'ny olona amin'ny Flora Ravalomanana any faritra rehetra any hoe Messi izy lay mpanavitra zany ary sahala amin'ny yaponobôla moa de tsy misy matarana zany hoe ika Messi zany tsika izy nanavitra ny Argentine zay nazahoana ny coupe du monde zany yafarany teo de ohatra zay koa zany Flora Ravalomanana izy nanavitra nyty Madagasikara ty de zay le KMMR na izy anao olona tsy ao anatina antoky ianao na ianao anatina fa olona anatina fikambanana anao na ONG anao na anatina fiangonana anao na olona manana asa ho anao ika manokana ianao zany ka te hiditra anohana ny filoha Ravalomanana raha te hiditra ianao aneo ny hevitra ao anao raha misy fitaovana tianao ampiana na araboly io na hevitra io na inona io dia ao zany anao zany no manambatra hery zany afana zany mampiombona iray ny fampandaniana ny filoha Marc Ravalomanana eny ary
de tsika ny Toliary efa misy moa ny KMMR fa isika mandre mivatana ny fandarantsika moa zany de mbola anamafy hatrany zany tsika ny fanohanantsika ny Filomary Karavalomanina ary hanamafy ihany koa ny rafitra izay ao anatin'izay hoe misy avy amin'ny fikambanana antoko maro samihafa izany tahaka izany ianareo any Tomasina any Ambatondrazaka any amin'ny faritra rehetra Boeny Betsiboka Sofia koa mbola misy raha fary tamin'ny Mahajanga député Tontsoa Melaka mbola misy tena marina antsika zany député Tontsoa satria mbola maro didy amanandraikitra ianao kaskety raha teo koa maro député mpampianatra Pikaroka tompon'andraikitra ratsy sosialy eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa birao politika ny antokotiko Madagasikara maro be fa dia omendala ny député Tontsoa de mirary faranerinandro mahafinaritra azy isika rehetra. Ia dia mirary soa atsika voaka malagasy rehetrarehetra raha mbola eto ny tenanay dia mbola mijoro foana hitondra ny marary ny vahoaka ary mijoro foana ho amin'ny fahamarinana ary mbola hitantsika fa misy tsy mety eto amin'ity fireneny ity de tsy maintsy manitsy sika amin'ny zavatra rehetra tokony ny ahitsy na izy na iza satria ny firenena dia tsy nanakavana ary zay rehetra ny mahasolo boaka amin'ny tena miaro sy mitondra ny feo amin'ny vahoaka amin'ny akapobeany koa dia misaotra indrindra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy dia mirary soa ho atsika indrindra tompoko. Raha tahin'Andriamanitra dia amin'ny herinandro antsika tafahoana ny député Tontsoa indray satria io moa zany miankina ihany koa amin'ny hiraka sy ireo fametrapetrahana an'ireo pakady sy famelabelarana amin'ireo toromarika samihafa izay efa akatoko tsika amin'izao fotoana izao ny fandaminana fiatrehana ny fampelezan-kevitra sy ny hiatrehana ny fifidianana zany. Eny ary nambaraka teo fa mivoatra ny vaovao ka vakiko eto amintsika eto zany ny vaovao izay eny akatso amin'izao fotoana izao nosotomina atao anatin'ny pejy ny ABC News baccalauréat Antananarivo mitohy ny fitakiana tambikarama ataon'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana omeo ny volanay hoy izy ireo miaraka ny rotra teny amin'ny filohan'ny université Akatso ireo mpampianatra nangataka fanazavana tamin'ity marany ity ireo solotena isaky ny taranja no niarany dinika tamin'ny filohan'ny université andrasana ny fivoarany vaovao. Hitantsika amin'izao zany ny sary izay nosotomina atao anatin'ny pejy ny ABC News fa tena maro be ireo mpampianatra zany mbola tsy milaminy ty raharaha ty nefa any Toliary any de hoe anao inauguration any Akatsakatsa any Andaboly sy ny sisa any ny fitondram-panjakana de anao pose pierre amin'ny resaka Bamangoky aéroport sy ny sisa direction régionale nefa zany foana ho le nataon'reto olo reto Rina Rabe Mananjara tao anatin'izay efa taona zay fa tsy nitondra anakaiza le izy tsy nitondra anakaiza le zavatra nataonareo andray loha zany de miaraka amin'ny délégation ny gouvernement tany antenimeran-dolona ny solombavam-baoka ny akamakama sy ny sisa ny membrana cabinet samihafa de anao fetsiketsehana ny Toliary any fa taiza moa le zavatra nampananteny anareo any Toliary amin'ny asa ho an'ny tanora anala zany resaka délestage zany fa tena hitarika jiro any avy any Sakoa ary tsy ho lafo mividy ny jiro ao Toliary ary anisany amboly coton de Tuléary anala ny asa andahalo zay tena mampikakaika anjany voaka ny Toliary izany de zao fifarana le manda finna zavatra ataondray rina efa 20 andro ngesisa zany raha tokony izy raha le filoham-pirenena zany mieritreritra ny ho candidat zany de zao anao inauguration le RN9 izy io le tenentsika teo mbola ho azavaintsika io RN9 io zany de anao posena premier père ny pont Mangoky zany de anao inauguration ana extension ny Bamangoky extension Bamangoky zany hoe hitarina le Bamangoky zany de ao koa le hoe inauguration ny direction régionale na sécurité publique efimpiry moa zay ny inauguration ny hôtel de finance ny Rocade Victory sy ny sisa zany hoe aseho mafy mihitsiny fa ny tena izy nge de zao anararotra le fahatongavany le afo olympique am'le Jeux des îles de io hanaovana récupération politique satria andalo ao Toliary le afo olympique zany am'le accueil le fandraisana le afo olympique zay andalo ao Toliary de foronina daholo ny lafin-javatra rehetrarehetra mba hifanandrifindrify amin'io zany hoe ampidirina politique les Jeux des îles zany
de mba hifanandrify an'le fandraisana an'le afo olympique naodiny isam-partamy manko lo izy avany atsiranana l izy de nandeha tany mahajanga de nalefa antoliary de miandryandry fianaratsoa de ho any Tomasina de zay voatanynarivo de ao anatin'ireny zany hanararoatra anao hetsika politika raha misesy mpiaradia aminy de io le RNF nytenenina teo de ao le resaka Bamangoky ao le resaka hoe trano direction régionale en sécurité publique sinsis eny ino moa zany le efa fantatra hoe zay sisinareo efa fantatra hoe eto ny limitinareo tsy lasa lavitra fa zao aloha robarobay aloha le volam-panjakana ataovy zay mahafinaritra sy andanimbola be any fa omeo ny karaman'le mpampianatra zay ay tsara fanadinana aloha zay manao an'izay fitakiny zay koa aty Antananarivo omeo ny karaha mampiasa ny sekrenina raha misy vola robarobainareo any ary atsara ny vidiny lavanilona zay efa menjera ty amin'ny arivo ariary am'izao fotoana zao zany zavatra tadiavina aminareo fa tsy fihetsiketsehana 10 andro ty sisa zay eferitsika fa tsy makaizatsony se satria efa fantatra hoe inona ny limitiny ty fitondram-panjakany ty fantatra ny limitinareo tsy makaizatsony nareo fa le mirevy faraparany sisinareo le manala azy faraparany sisinareo tahakan'izay nataonareo tany amin'ilay festival an'le balenina tany Sainte-Marie tahakan'izay nataonareo tamy Somaroa tahakan'izay nataonareo tamy Flamme Olympique tany Antsiranana tamy Mahajanga io ataonareo Antoliary io mirevy faraparany sisinareo mandany le volam-panjakana nefa le fitakina sy lay anjara volan'olona marobe mbola miao eto Madagasikara ary mbola vary mangatsika anareo koa ataovy tsy mampaninina fa tsy lasa lavitra zany alohan'ny amezako andrina hitondra an'reto sary samihafa reto zao natao hoe réalisation ny olona manana vision sy mandeha lavitra mijery zay mahasoa ny vahoaka ka raha miresaka extension manko reto olo reto hoe aéroport hoe sinsisy extension Bamangoky sy ny karazana aloha mba alefatsika kely faly extension porony Tomasina tamin'ny andro ny Andriamatoa Karavalomanana no ny efa nandinika lalina am'zany hoe ahoana na tonga ny ty seranatsambo ny Tomasiny ty ho seranatsambo fionana lehibe aty amin'ny ranomasimbe ny Indiana aty amin'ny Afrika andrefana Afrika afoana indrindraindrindra lalovany zany sehatra mba hanaovana fifanakalozana eo amin'ny fivezivezean'ny sambo zay mitondra entana sy mitondra mpizahatany de tsy maintsy nanaovana extension porony Tomasina zany hoe nitarina ny porony Tomasina de hanatsara n'lay fandraisana an'lay entana maro samihafa zany ary isarihana mpizahatany ihany koa ka afaka mandray sambo mihoatra lavitra zay sambo noraisiny tany aloha ny porony Tomasina zay port lehibe ary capitale économique de hitatsika am'izao sary zao Filomarika Ravalomanana, ministra Boutzaza, Neny Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa rehetra de ity extension porony Tomasiny ty le niazakazahan'ny Ramose sy ny mpiaradia aminy voatselakory zay mbola tsy vita tsara le asa fa niazakazahany sy ny mpiaradia aminy de izy miseho lolaharana fa hoe mpanao zavatra mpiketrika mpitondra fiovana bâtisseur hoeto Madagasikara zafady ity sary fitondrany Filomarika Ravalomanana teo anelalela ny 2 valo sy 2 zao sary alefatsika zao so disitendray photoshop io tsisy photoshop de mandeha tsara am'izao fotoana zao le fantarana seranatsambo ny Tomasina miaraka an'ireo Zika zay fitondrany Filomarika Ravalomanana no nahita an'izany zao hitatsika ny sary zao fitondrana ankehitriny namatamboniny namatambony ka reto ingeo a zay tsy mety aiky an'le continuité de l'état fa président Ravalomanana de zao ny atao hoe olona mitsinjo lavitra olona manana vision raha io faharoa rehefa antoliarynareo de mandeha mitsidika kely ao Fort Dauphin fa ohatran'izao ny fomba nanamboarany Filomarika Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy zany hoe ny teknisianina rehetra ny Porneoala ny teo zany ny porony Tomasina ity indray ny Porneoala averiko tsara rehefa antoliarynareo de mandehana makao Fort Dauphin de jerevo ny fomba nanamboarana ny Porneoala fa ohatran'izao tompoko nisy asa be natao tao extension ny Porneoala de zao mihitsy le izy io ny Filomarika Ravalomanana zay manao ny fandaminana amin'ny fanajariana n'lay moron'ny ranomasina morondrika mba hahafana zany hoe mandray
andreo entana sy ahafahana ihany ko manao fanondranana de voasarika any a faradofay mpizahatany voasarika any faradofay reo mpanondrana entana mpanafatra entana zany hoe misy aty Thomas Toliary de misy taty faradofay de hitatsika amin'ny sary zao mijery fotony tsisy oeraoera zao tsy nitondrana délégation na be avy any amin'ny Sénat avy any amin'ny gouvernement délégation na solombavamoaka tsy nitondrana fikambanana samihafa niara-dita amin'ny tokotiky Madagasikara tamin'ny fotoanandro fa zay teknisianina nentina niaraka tamin'ny mpanao gazety tsy nakana artiste tsy nakana artiste tsy namonona omby io ataonareo ketriketrehana any io zao natao hoe fitantanandrara-panjakana ary misy ministra zay ao anatin'ny gouvernementanareo avereo le sak teo faly misy ministra tao anatin'ny gouvernementanareo am'izao ministra tamin'ny andro n'Andriamatoa Marc Ravalomanana hitako amin'ny sary io izy anontany io izy hoe ahoana zany olona manana vision zany ahoana zany olona mitsinjotaranaka zany ary ahoana zany olona hoe mahalala ny maika sy ny maso mahay manavaka an'izany urgence sasiny important rinarabe mananjara hoe tsy tsika tony sary tony ampahafantarana ho an'ny olona hoe ohatr' zao natao hoe fampandrosoana zao hitatsika amin'ny sary zao ka tsy mahita nareo hoe ato de nisy artiste de nentina daholo niaraka ny jet privé de aminona omby de anaovana fihetsiketsehana kely etserotsia tsy andanimbolam-panjakana zany satria azo atao amina zavatra hafa mifandaniam-bolam-panjakana fa amin'ny zavatra zay verina fa mahasomy vahoaka any no andaniana vola mahatsiarotsara zany nareo vahoaka ny Toliary mare vatana ty fandaratsika ity dia raiso fa zava-dehibe zay asonetiny ny Filomarka Ravalomanana zay de avao tsara ny vary sy ny tsiparifary am'izao trangan-javatra iainantsika zao rinarabe mananjara marina mihitsy zay tenenina manafaniry zay ary isika moa zany de miteny hoe alefaso tokoa reny satria ho an'ny taranaka teoriana dia tena mila mahafantatra an'ireny ao ny aina tamin'izany a nahita an'ireny a dia eo zany ireo taranaka teoriana mbola akizy mbola zazakely kanefa efa feno taona amin'izao fotoana zao eo amin'ny resaka raharam-pirenena mbola feno sary eo manazava ny tena hoe zavatra noentin'ny président Marc Ravalomanana teto amin'ity firenena ity zao mantsy no mampiavaka ny président Marc Ravalomanana tompoko izy efa teo amin'ny fitondrana ary ny fitondrana na ny régime izay nentin'ny président Marc Ravalomanana no tarihan'ny président Marc Ravalomanana dia nitondra nisy résultat nisy vokatra inona vokatra tsara misy miteny hoe tsy tsara taminay tsy tsara tamin'le vitsivitsy satria nanelingelina ny finanany zay mariana tsara satria nanelingelina n'le finanany 2009 one tsika manaraka ny zavanisy fa any daholo ny archive fa ny 2009 raha ny filazan'ny mpanao tantara sy mimpandinika tantara sy ny hoe amina événement zany mitranga amina firenena anankiray de nisy olombitsy tsy faly tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana misy karazan'ireo olombitsy ireo nitenenina fotsiny hoe etsy bahoaka za hoe sinsisa olona misakafo tsara ve anao ho tsy faly olona nahazo kit scolaire ve de tsy ho faly nahazo kit scolaire ny zanany misakafo ny zanany any ampianarana nahazo fitafiana ny zanaka malagasy mitovy daholy tam'izany de zany velona zaina hoe tsy faly ny lalana vita ary tsy hoe lalana hoe vitavita fotsiny fa tena hoe lalana misy fanamboaran-dalana eto Antananarivo am'izao fotoana zao asa hoe GDGIL ho avy ny vahiny de asa mba malala menatra ihany de tapenana ny lavaka fa zao le izy rehefa anao lalana ihany nareo ianareo mpitondra dia ataovy ohatran'le tsy akaikin'ny Saint-Michel io no hitanay sanandro profo mitoka amin'ny tendany tompoko io lalana arabe io akaikin'ny Saint-Michel io
aty anosy zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana no nanaovana an'io a dia ny Alemanina no tonga teto nanao an'izany de naseo teto mihitsy ny échantillon na goudron hoe ohatr' zao a no atevana asa firy taona zay isao 2023 zao atsika 2009 ny président Marc Ravalomanana no nongotana manta teo zany hoe talohan'izay zany no navitany io satria tao anatin'ny régime notare amin'ny président Marc Ravalomanana no nanaovana an'io arabe io zany ka rehefa milaza nareo hoe anao lalana dia atao voatra an'io fa io no hitanay maraina atoandro riva eo tsy mbola miotsina tsy miotsina mihitsy satria ny olona rehefa manao zavatra de tena manao tsara tena manaraka ny zay tsy miteny hoe fenitra satria mantsy samy manana ny fenitrany io ny sasany hafa ny fenitrany fa le endrika ivelany tena mamaika azy fa le hoe fitsonjovana taranaka izany dia hoy isika teo hoe tsy mahagaga zany raha miteny ny olona amin'izao fotoana zao hoe miverena dady maty zay fa tena miverena de fa mandeha fotoana amin'izao fotoana zao hoe fa ahoana tena tsy tafavoaka ratsy enao mihitsy no tena mandray an-tanana n'ity zavatra ity tena tsy tafavoaka fa ahoana ny tsy tafavoaka kizaoko volan'ny mpampianatra amin'ny resaka délibération amin'ny baka de tsy aloha de tsy menatra ve ianareo fitondrana tompoko tsy menatra ve nareo mbola mandeha ary andray zay de zila asiana saina daholo ny tanàna ny Tananarivo ty rond-point rehetrarehetra ty fenona saina nefa zordira tsy misavovona de tsy menatra ve aloha mba andeha aty Anosipatra ty reo mpanao gazety CSLOA sy Maurice reo de agnama akasarany le zordira tsy ambany atsy tsy miala mihitsy le zordira nefa de bâtiment toeran'ny ampiasana ny ao akaiky eo zany eto ny MBS dia tsy ambadika atsy commune Tananarivo renivohitra resaka travaux publics moa ao ambadika eo zany de le zordira ary aty aminay aty misy betsaka amin'ny vazaha mandeha aty miala embouteillage de aty ny lalany de aveo zao le fanariana zordira ery amin'ny digy de trondroky isana tamin'ny bulldozer naparitaka le izy zany hoe le efa tsy tendrombohatra tsony fa naparitaka de ohatrany hoe tsy sininina zany ve fomba fisainana sy fomba hoentina mitondra ny eto amin'ny firenena nefa ny président Marc Ravalomanana naseho antsika teo sationa ny reny porny tomasiny zao hoe sinsisy fa nytaty amin'ny sosialy ihany ko taty amin'ny lafiny toe-karena ihany ko zany agoa zany fa tamin'ny andron'iza izany fanga moramora no minegosy amin'ny Amerikanina re olona ka tonga de hoe ndeha azo marché tsy mando aba fa ne vokatra avaty zany alefa any so hoan'ny malagasy zany so hoan'ny vahoaka malagasy zany fa vokatra ny fanongana panjakana tamin'ny 2009 ary reo zay londohany tamin'ny 2009 ihany eo amin'ity régime fifarany ity amin'izao fotoana zao de tsy gaky tsika hoy tsika maly hoe aleo ny tompony ketrika ihany no may an'io miresaka tsika maly hoe Bianco tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nanangarana an'izany misy miteny moa any ambadika any hoe tokony foanana io Bianco io anazy moa zay fa ahoana no foanana misy Bianco ara jerefy ty kolokoliko tsisy Bianco de ahoana ny fomba fampiasana azy satria hidirana politika loatra efa nisy taona ny teniny olona ambony eo amin'ny Bianco tao hoe rehefa misy olona voakasikasika olona ambonimbony to anatin'ity régime ity zany hoe votontonony zany de misy ny telefôna vari telefôna efa niarahantsika na eno zany ao ny archive lasa lova mbola jerena kely indray zay ho alefatsika eto ka rehefa tsy ny tompon'ny atido sy ny tompon'ny ketrika ny engany lay fikaroana no mandray an-tanana n'lay raharaha dia ataon'ny sasany any amintsisy be de be ny zavatra efa natao teto fa potika MCA agoa ady amin'ny kolokolo natsangana Bianco hoe
kit scolaire lalane toeram-pitsaboana maro samihafa e be da be nefa natao ary tsara ny farim-piaina amin'ny malagasy tsara ny farim-piaina amin'ny malagasy tompoko hatreo amin'ny 7 fa 7 nakaty indrindra tao anatin'ny 5 taona farany de ny totongana de mieritreritra ny sasany tena vendranyireo malagasy reo tsy malala inininy reo fa rehefa novanovana fety reo rehefa novana an'ity reo de manginy reo tsy malala reo tsy marina zany tsy marina zany zay tena samy teny hoe tsy marina zany fa tena efa mandinika amin'ny malagasy mandeha ana ho mba manontany eny amin'ny sarambabem-bahoaka eny na any amin'ny atao hoe olona manana asa isan'andro isan'andro mpandeha taxi be isan'andro ny mpanao vary mandeha ny mpandeha any amin'ny faritra sisisa betsaka moa zao mandeha vakansa de no ny fiahoan'ny olona any amin'ireny toerana rehetrarehetra any ho an'ny mpanao vakansa ihany ko aloha aza variana amin'ny vakansa fotsiny fa mba jereo ny fiainan'ny mpiaramonina raha teto Antananarivo foana ianao de sasa zao lasa ny Vatomandry any sasany lasa ny Folo Point any sasany lasa ny Mahajanga any sasany lasa ny Nosy-be any samy mandeha amin'ny alehany fahita ny fahasairanan'ny voaka malagasy satria malagasy daholo sika eto mampalahelo misy ny sasany indrem-pandeha isan'andro ihany no misakafo ny sasany tsy mihinana mihitsy ny sasany mihinan-kinapona ary mitombo zany amin'izao fotoana zao tsy mavely tena intsony tsy mahatsapy tena intsony de azagaga sika raha nyteniny ny olona manao hoe président Marc Ravalomanana Messi zay moa le nitenenina teo tamin'ny mpandalovan'ny député Todissoandriamampany teo hoe Messi mpamonjy tena mila vonjy le malagasy ka iza no amonjy de hoe miverena ianao président Marc Ravalomanana le sauveur zany dikany daholo zany ka tsy tonga ho azy ny olona tompoko raha miteneny zany satria olona efa teo amin'ny fitondrana izany président Marc Ravalomanana zany ary tsy tonga ho azy le anarana lay surnom le hoe dada satria zao zany zao tena raha-pirenena tena mahamay-vaisy tena manahirana malagasy milanja azy fijaliana sy mizaka fahoriana zao tena mila mpamonjy zany resaka any dia zay moa zany tsy maintsy notenenina satria raha hoe zavatra niseho zany sy nefa noentina teto amin'ity firenena ity ny régime amin'izao fotoana zao tompoko de namatambonina fa tsy ainy no tena hoe nanatsara sy na hoe nanohy fa ny nanapotika no nataony mana fampitehana maro lafy ilarina manafaniry verina ianao satria andray ny député Rastany fa mandeha ny fotoanantsika andahoary na manarina nankitikitika misy namatambonina fa tsy ainy nanohy azy tsy hoe tsy ainy fa tsy mieritreritra izy hoe zay natao hoe valeur républicaine tsy nieritreritra izy hoe zay natao hoe fitantanana firenena rina fa raha nieritreritra izy hoe valeur républicaine fitantanana firenena de ainy nanohy azy fa tena zay ohatrany le endrika fanonganam-panjakana nataony tamin'ny 7 no mbola hitantanany an'le firenena zay de tsika zany raha ohatra reo olonireo no miteny mpanohatra botolo tena mpitondra botolo zany misy am'izao fotoana zao manao jojorombona manao fahoany fotsiny ny amin'ny zava-misy amin'ny fitantanana ny firenena zay no zavatra atrehantsika am'izao fotoana zao ka itsika moa zany efa betsaka zay ny tanisana ny zavatra tsy mety zava-doza ataon'izao fitondram-panjakana zao fa isika de miroso hatrany miroso amin'ny hoe tsy maintsy farana zao ary mieritreritsika fa tena hametraka fanjakana ahazony vahoaka itokisana ary tena hanasoa vahoaka tena hitsinjo vahoaka de zay no rahantsika indray amin'ny député Randriana Stanislas tapany faharoa anatin'ny fandarantsika amin'ty maraina ny 27 ny volana aogositra ty efetako aketo député Rastany tamin'ny herin'ny androantsika
tany Rivomamy na eniny kabariny député Rastany mivatana ay de tena marary fo amin'ny fambolena famokarana misy député Rastany de mbola hitondrany zany adevitra zany izy amin'ty fandaharantsika ity satria raha misy zavatra tena anisa maharesy lahatra ny ambara ny Filomary Karavalomanana am'izay zavatra rehetra resany de anisan'ny voalohany le hoe miosakafo mivoaka malagasy de ndao amokatra tsika efa miresaka zavatra maro be ary efa manimo zany manipy ny avant-goût an'ilay mapy plus ny Filomary Karavalomanana zany am'ilay tsiron'le mapy plus sahady am'le hoe ireto ny asa maika de tena mifanojo mihitsy am'le tena firesaky député Rastany isaky ny zoma amitsika eto de rehefa niona tamin'ny vahoakana Rivomamy de tena nahita tokoa mamokatra le vahoaka fa zao miantso vony sy mitaraina le vahoakana Rivomamy entsika mivatana tamin'ny zoma teo ny kabariny député Rastany avany Rivomamy mino isika fa mbola iopany an'ny adevitra zany rehefa aveo fa eto aloha tsika tonga de andray sady miaraba ny député Rastany amty zoma ity eto ndray tsika député miarabanao miaraba tompoko sotranao amin'ny fitenenana miaraba tsika mpijery rehetrarehetra aloha ary voalohany de isoratsika Andriamanitra zay foana satria raha tsy avy aminy meny fahasalamana meny heritsaina meny tanjaka na tonga am'ty tafatafa amitsika vahoaka ty isorana be ary miaraba tsika malagasy rehetrarehetra zay manaraka ty fandarana ty na eto mofo mafitena ny eto na ny ivelany be da be manaraka fa de miaraba tsika mianakavy mbola tsara ka irositsika midinitika moa tsika tsy de lava resaka fa ataotsika ato fomanga ankireja volanga matonga de ny Amboamasina mpijidsika fa ngamali député Rastany mbola iresaky tsika rehefa aveo ny amin'ny antondy samihafa tany am'izay lalana na le rehetra tany satria dia ao anatin'ny bureau politika ihany koa ianareo solombamoaka mametrapetraka ny KMMR ho resahantsika iny rehefa mamaraparina fandarina sady mamipy hafatra fa aleo aloha tsika iresaka vaovao mafana izy ty manko zany tsy azo ampanginy ty vaovao ty satria niendriky le republika lay firenena ny voahosihosy lay imazo Madagasikara lay tena hoe Madagasikara tena ny kuizan'izao tontolo zao tamin'ny resaka fampandrosoana Madagasikara tena sarotiny zany fanjakana tandalany zany Madagasikara mpianatra mahay bon élève ny FMI Banque mondiale ny vodriny européenne Madagasikara mpampiatra le hoe tena abidian'ny fotodrafitrasa sy ny hoe fakatoavan-dalàna zay ny toerana nisy Madagasikara taloha fa Madagasikara tena taratry ny kolokolo Madagasikara voretra Madagasikara anjakan'ny Ramatahora anjakan'ny fisamborana anjakan'ny resaka tsy fanarahan-dalàna sy ny sisa karaha miresaka kolokolo isika vaovao nahoraka be député Rastany dia lay hoe nahasamborana ny taleny kabinetra ny filohan'ny republika zay tsy afa-misaraka mihitsiny na olona nandeha tamin'ny anaran'ny tenany ary de tamin'ny fotoanandro iny ary amintsika miteny zao mbola taleny kabinetra satria tsy mbola nahita fanapahan-kevitra ny filakevitry ministritsika na de teo ary ny fampitambavao zay nilaza fa nanaisitra azy tsy ho taleny kabinetra ny tsika de lalàna ihany nome izy tao anatin'ny filakevitry ministra ny voany didim-panjakana ary nanafoana n'lay taleny kabinetra teo aloha de maniry tsika ny ahita filakevitry ministra mitantarany amin'ny hoe de tena ntsoahana abrogé tamin'ny asany izy ary misy fanendrena taleny kabinetra vaovao fa tsy hoe simple communiqué kory no hanindrina izany didim-panjakana izany na de soratanao ary le hoe avec effet immédiat na hoe miatra avy hatrany aloha hazava tsara fa ao anatin'ny fehepetran-dalàna daholo zany sy fampanajana n'lay hoe sotoavina amin'ny républicaine député Rastany satranao amin'ny fitenena mino ny teninao tena marina zany izy raha tena izy didim-panjakana napidira conseil des ministres napidira antena izy ko tokony ohatrazeny foany eo fa ty diversion moderne ialana le ola ilana hoe tsy avy aminay io ohatra zao de mody atao kely ala ila de virtontra hoe zavatra simple kely zay mody nanaovana azy amparana azy io nasorona lizy nefa lizy raha nytena izy mbola any any zany tsy nirindra fa ialana olana amin'ny eran'izao tontolo zao ty fiainany ty nge de efa lazako ana hoe tsisy parfait to tany za de manafatra foana mbo manaova reny mariny mbo manaova asalindengana ny olona ny vahoaka nge no Andriamanjaky
fa de tsy menatra ry zalava de tena isan-kerinandro so de maintsy scandale tinga mantena ny champion scandale zany hoe tamin'nakale fitondrana aiza ve tamin'ny andro tena tany am'ronjaro tany fahampanjaka nge rezimana fahampanjaka anisan'izany araka fitondrana de dorana ny trano de alana fanana de entina makany andevozina le olo loatra ina moa mahasamy hafa zanakandreo tamin'ny fanjanahantany teo tamin'ny nanonganana ny président Ravalomanana fa tena nidorana ny daola ny orinasa rehetrarehetra na ny orinasa sy tena mifanaroatra ny tena mifanakaikaiky azy betsaka amin'ny maty zany de fa zava-doza amin'ny fiainana hoe nareo re io olombelona io nge olona manderaha na hoe manao Andriamanitra tsisy hoe azanao masamy mandina jerena fa Andriamanitra matapoloha de nareo manao zavatra tsy hainy de natao ihany hoe entina ny olona de hoe izy namono président natao tamy 7 février sy ny tany ohatry zao lizy ny rahan'olona maty ny tompoko tonga de lasaka anao tsy mipetraka so de ferinareo vitavita samy mahavita an'ireny daoly olona fa le fifarana ary le fisiny zanahary eo ambony de zao isan-kerinandro nareo apetraka raha ny tena izy zany raha ny namana fahiny tonga de tsoroko amin'izy efa niala tamin'zareo ny zanahary raha pisitsy tsy fatany fa fanialany mbola izy piraka mafakerinandro ty lazako mbola afakerinandro kereo mbola ho piro amafy no io no zavatra hitranga ary zavatra mafy tena mafy tsy ho zakan'zareo ka zay nataoko hoe zay olona hitondra zay olona anao zay olona mipetraka amin'ity Madagasikara ty nanana raha n'olombelona tompoko tena mafy fa satsinitsiniavina fa raha zay olona vonaonareo tena efa tsy misakafo efa no amin'ny rehetrarehetra fampitorana de efa tsy zakanareo tsony nareo le retsy mbola miteraka fa mba hoe tamin'ny zavamarina lizy amin'ny teninareo sotosotoa efa voky tendakely nareo mba afaloha am'zay le olona lasy mba ataovy zay mety de enao moa ny resaka kolokolo ty kolokolo azonao ahoana moa tsy anaky any kolokolo eto Madagasikara ny président teny hoe ayanao afaka mokatra ny olona hoe raha tsy zay ny teo efa 50 000 efa rayal ozy izy ny euro de ohatra manambaka ohatra ny ankizy kely sanatriny zany ery amin'ny pepena am'teny ahoana na mafahanao mafatraka satria ny kolokolo mena ianao zao raha ohatra tena hoariko fotsiny ao amin'ny tribunal vola amina million nge voalohany vola any tribunal na mahay ohatry n'inona ary tamin'ny fitondrana ty tena nisy kely ana atao hoe mandainga tsika olona tena marina tamin'ny fitondrana fandimy misy ataoko hoe aina 2% mbo nisy fa tamin'ity tena fa presque 99% kolokolo daholo tsy zavatra mandeha an'izay loana raha hitra eny amin'ny tribunal ianao azonao hitra ny concours eo amin'ny fitsarana vola be amina ngamba fatana hoe tsy tononetra fa centaine de millions aloha zay anao fa tafiditra hiditra mpampianatra anao hiditra frama rehetrarehetra any amin'ny gendarme ianao raha hiditra gendarme ianao vola be tapena aloha anao za tsy teny eto fa fatandrareo vola be tapena aloha raha hiditra gradina gendarme na polisy na gendarme rehetrarehetra tonga de vola be tapena aloha raha hiditra grady anao hiditra gradina général na ataoko hiditra tena ambara tonga na grady ary any amin'ny gendarme na polisy tsy maintsy mandovo vola ianao de aiza moa mampandeho an'izay satria tsisy andeha amin'ny zavatra normal tsolo logika izy tsy marina ve zany namana fany raha vao man contact misy affaire atao kely sy ny zavatra rehetra de tsy te hampandroso firenena amin'ny tena izy koa fa tena aiza anao kaka le vola aiza anao amerenako an'le vola de ohatran'izay koa ty fitondrana ty ndray ao amin'ny rehetrarehetra tena ministère rehetrarehetra aiza raha ngaty tena volamena ve tena zatra toko tsy foroany tena zavatra be da be de tena mibanaka fotsiny tsisy fiovany miveriny zalangamba nisy ty de hoe bakeo ohatran'ny gendarme hoe zay de anororolona na anakana amin'ny président Ravalomanana de teny ndray firenena mandroso angaty alalanao zany hafa ty aminao de reny volamena tsy akoatra ny volamena zavatra be da be na marché na rehetrarehetra zay kolokolo daholy donc aza manantena fa io deviso io raha mbola mipetraka tapabolana eo zareo mbola tena tafakatra hatrany amin'ny 30 000 tsisy famokarana ny olona zany mamokatra azonao lalana ratsy be aiza na mikaranao ny vary tena manafatra vary ianao rehefa avy eo toitsika aiza na nakatra ny vary fa de tena elao le kolokolo zavatra zany ho Madagasikara zany raha tsy tapahana ingana ty régime ty de fa tsisy hevitra tsony fa kolokolo daholo na any rehetrarehetra raha tsy aby zay ataonao de kolokolo daholo donc tsisy famokarana satria raha anao zao mandany vola hiditra président tribunal anao nandany efatra 200 millions anao
tsy tena kimiliona zay rehetrarehetra na marina raha vadika anao fa ny zavatra rehetrarehetra dinona ny objectif anao de izay apiditra amin'ny volany aposinao foana fa mifamarina sy mifampandrosoana tsy izy de lasa varina kaka le firenena manjaka le kolokolo ny zava-misy am'izao fotoana resantsika zao moa zany de hoe fanoliana ndraikitra hoe de izy nandeha amin'ny anarany tena manokana fa tsisy idiran'ny fitondram-panjakana io na ny filohan'ny republika de hoy izy ilay namana nanoratra zay mba hafahafa ihany tokoa ngely izy olona efa voaresaka voateniteny tamin'ny alalan'ny Apollo 21 zany hoe fikasana ifofony an'ny filohan'ny republika ary fantatry ny filohan'ny republika fa tafiditra atao anatin'le raharaha sy mipiaradiama kanefa mbola nalaina natao talen'ny kabinetra ihany de ozytsika hoe le filohan'ny republika ihany nge namalitra ny tenany tamin'ny alalan'ny olona nalainy de lasa ny teny lablomamay le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ka tsy afaka mihitsy ny teny le fitondram-panjakana ny amina hoe mandeha amin'ny anaran'ny tenany izy fa tsy amin'le andraikitry ny mahadiroka aby azy na de congé ary de hoy zany nga filorajonary mampianana hoe azafady tompoko mpampianatra rehefa mandeha mampianatra na ny mpanao gazety rehefa manao gazety ka rehefa congé tsy manafaka azy misy tsy ho mpampianatra zany tsy manafaka azy mihitsy zany tsy ho mpanao gazety ary tia ny vaovao kena ngezabe azy fatatsika fa vao nanomboka nanao rentrée politique nanomboka omaly ny filoha Emmanuel Macron sy ny gouvernement tany Frantsa satria avy nanao vakansa député rasy tany fa tsy afaka manafoana azy mihitsy zany tsy filohan'ny republika Emmanuel Macron raha nanao vakansa ny tety ranomasina teny amoron-dranomasina tany naty sambo kely izy sy izy alay Ramatoa vadiny ty de ohatran'izany leo ministra ao anatin'ny gouvernement tsy manafaka ny andraikitra mihitsy ny fanaovana vakansa sy lo hoe fakantahana fialan-tsasatra na ankoa tsy fahafahana miasa amin'ny alalan'ny congé zay manko le eritreritra le fitondram-panjakana député Rastany nivezivezy ianao nanerina izao tontolo zao azoko resahany zany satria mba fantatro ihany député Rastany mahita ny fampiaran'ny olona n'izany hoe lalàna izany mahafanjakana tan-dalàna eto ambonin'ny tany fahafantaranao ny anglisy efa tena eny efa atao amin'ny fatsangakazo amin'ny firenena tao anglais toera za fa tena fatako mihitsy fa tena sarotiny ny olona amin'ny lalàna tena namina zavatra kely amin'ny zavatra kely ara tonga de sarotiny tsy mahagaga izy raha mandroso be tena mandroso be satria manaja zany ny tsika eto rangaha ty tena hatramin'ny filoha hatramin'izy rehetrarehetra io zao de profo ratsy be da be mihitsy ny anatapony sao tsy manara-dalàna ohatra fotsiny sao ty afiana kely ndray mandeha ohatra hoe veriveriny ndray manko de hoe adimondray le naturalisation le sopirenena frantsay any andradjerivo le lalàna ony ianao ve olona filoha de afa hoe tena fa tsy lasa tsony nefa fa tena marina de hoavy aby reto pitaty raha kena tena mandreraka be na de anao tsy ho tianareo ara le olona lasa tena makahala hoe tena ohatra zao hoe ohatra zao hita fa marina filohantsika mihitsy ny anatapiny ohatra ny eo amin'ny tokantrano dada sa mandada anao nefa tsy manara-dalàna de ahoana mbo azy aza misotro toka le te aza mangalatra nefa anao olona mpisotro toka mpangalatra manao zavatra exemple mahita de aina anao afehazanao an'le izy de zay nataoko hoe tsy mbo manao exemple rehefa tratra rehefa tsy mety le izy tokony mbo mibaboka mibaboka amin'ny vahoaka le filofa fa tena midiridiry de le gendarme reto manko ny tena zavatra io ny azy ny tena akita tena zavatra ifaharany tsara anaovan'ny raha matahorana anaova zavatra rehetrarehetra nefa tsy kisaka makany na any ambanivoatra na hitanao ny debatsirivo ange ny plaque ny vavadiny gendarme inona soratra hoe raha fatanao tanindrazana sy lalàna tanindrazana sy lalàna tenenina fotsiny avaloany le lalàna tokony samy mangalatra tokony tsy gadrana tsy mpangalatra maninona ny olona bagagadrana maninona ny olona ataonao ianao ara tsy manara-dalàna samy tsy manara-dalàna ange de zay nataoko hoe tany efa tena antanjeo Madagasikara sao satria ny filoha mihitsy nefa tsy manara-badala de ny olona vohita voaka amin'ny fety nefa tsisy manaraka ny lalàna daoly de zavatra ho fateto atsika mianakavy mba atsaory zalàny lalàna rehefa apetraka de apetraka hitanao tamin'ny anina moa fa roanjato taona zao ny lalàna ny constitution américaine de nitsika ony hoe ahoana ozy le olona tsy nianatra olona tsy maniana le olona pitaty raha kena ny olona mahatsiravina be manao anazy hoe afa ela be ngo de tsy nampiariny le lalàna io tena olona tena sagagna sady tena olona mendrika azinao ary le olona eto ty de ny teny mandre marary le olona zao mangalatra manao président mangalatra volamena ny sasany mangalatra le izy hita le olona de rehefa teo zao rehefa tonga amin'ny fitonana zay tondreo zao tonga de efa manara-dalàna tsy maintsy anenjika an'ireny hoe aiza ny are-panjakana
aiza ny vola ohatrany iza moa le mamona ny era-mahadotono zao efa nangalatra vola be da be de mody nalefa tany an-tafy de nytany ohatr zao akintsena fa misy dosie mipetraka daholo reny raha zara ny anatin'ny filompireny tsy anaika tsy odendre manao valo fatina e non zavatra rehetrarehetra nangalanao tompoko tsisy avela tsy afabela zay filotonga eo tsy raha fa tsy any ohatran'reto adalana ohatran'reto fa efa hitany ratsy lafo ratsy ny ratsy ny tsy fandaran-dalàna fa de izy fanintsena de manao réglement de compte ny tany tsisy an'izany fa zay manao ratsy tompoko iara-tolona tsika mianakavy fa zay rehetrarehetra zay tsy manara-dalàna tonga de fa pof tena kentsetsika daholo tena ambarina n'izay mamety azy ary tena fanana nitresaka nareo sy honorable atoditsoto efa nanana dossier dela fa misy proof daholo rehetrarehetra tsy afa miala izy fa aza manjehan'ny andro lavo nareo fa tena na manana trano ary nareo nge hitsoka izy tsy asoanareo mety voan'ny kansernareo mety voatiny taranaka efa aza manantena fa hoe navita tranobe ny velany efa misy devise be be hoaninay fa mandeha mitsiraro ny alalen'nybaoka ho an'ny vaoak'Andriamanitra tsy alasanareo ravitra fo hosahiranareo zalahy tamin'ny masana Madagasikara ary mandratsaka rahan'olona zany tena zava-doza be mandrora mitsilannareo eny ary rehefa aveo tsika mbola resaka ny zava-misy eny ambopo sinsisy eny resaka fiarahamoniny fako hoe sinsisy tanàna Antananarivo fa mialohan'izay député Rastany anisany mbola nyteneny Filomarika Ravalomanana ny tia tany Tomasina ny amin'ny hoe tena sahirana mijaly nyvoaka malagasy maika tena maika mihitsy ao anatin'izay maha-plus zay ny resaka famokarana ny resaka vokatra ny resaka sakafo ary tena lahara-pahame amin'ny Filomarika Ravalomanana magnana faran'izay aingana mihitsy ny ame sakafo any voaka malagasy satria tena sahirana le vahoaka am'izao fotoana zao mitotototo le vahoaka malagasy zany am'izao fotoana zao tsy hoe mitotototo mitady asa tsy hoe mitotototo hianatra tsy hoe mitotototo hitsabo tena fa mitotototo mitady sakafo ary tsy hoe mitotototo mitady sakafo intelo isan'andro maraina atoandro hariva fa mitotototo mitady sakafo indray mandeha isan'andro zay sisa ny atona kely am'le vola zay sisa ny atona am'le fahafahan'le vahoaka malagasy mihetsika député Rastany ianao anisan'ny sarotiny hoe raha tontolo ny famokarana indrindrandrindra fambolena ary anisan'ny nahazo tombotsoa tamin'izany satria tena nampiatra mihitsy an'ilay fambolem-bary tena nanaovana fifananana tamin'ny andro ny Filomarika Ravalomanana andehantsika hiresaka kely ho averintsika aloha ty adihevitra tsy zany mba hahafahantsika makany amin'ilay adihevitra tiantsika atongavana ny amin'ny hoe miandry satria am'izao fotoana itenenantsika izao zany dia manodididina any amin'ny 3 arivo any hoany ny kilaonvary ary krizy ara-tsakafo tsy hitanono maro antsetra manana raha antala any amin'ireo faritra rehetra zay namokatra zany am'izao fotoana zao krizy ara-tsakafo enina eto andrenivohitra ary sy manodidina raha ny zava-misy tany betafo fatatsika tsara fa vokatra zay hoe tena mbola hoe fikarohana ny zavatra mba hiainana izay de mba haitsika moa fa mpianaka ranga 70 taona zanany 20 taona noho ny vonon'olona tany an-tanimbola teo ampiandrasana tsaramaso ny andro tsaramaso izy mianaka noho ny vonon'olona satria manjaka loatra le tsy fandriam-palema manjaka loatra lay tsy fananam-bola am'izao fotoana izao de lasa misy fialonana na lasa misy fanimbana areti-tsaina any anatin'ny reny olona samy hafa ireny de maty am'tsisy dika mpianaka miandry tsaramaso satria matahotra an'le sodisy angalatra ny tsaramaso zany nge efa izany sisa mahazo mivoaka malagasy tery Ambohimanarina reny mpianakaviana nandeha mitsipaka ho azy eny an-dalana eny tonga de maty poniny eny Ambomanga kely le ramatoa miala tsy indrindra ho an'ny fianakaviana raha miresaka izany ka aloha resahantsika ity kabary zay natao ngarajoely ity fa itsika manko mampatsiahy zavatra hoe ohatra zao le miteniteny foana sy manaonao foana de lasa vidiny ny vahoaka malagasy lafo la izy ndao arafaly Artemisia ito zany le Artemisia ito nataoko eto mihitsy satria io no ampiova ny fiainan'ny malagasy ray manontolo inona ny antony de zao raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary fa ny tonne ny Artemisia dia $3000 ny malagasy rehetrarehetra zany manomboka zao ary efa niteneniko io efa fanamby ataoko io fanamby ataotsika miaraka io tsika malagasy ray manontolo no anao an'io satria zao
amboly artemisia avokoa tsika raha iny aloha iny le teniteny foana sady le tsy fahatakarany-javatra un président de la république qui ose dire devant tout le monde hoe amboly artemisia indray tsika fa $3000 fa vary $300 samy teny le filoham-pirenena de hoe fanamby ataoko antanitsika ho amin'ny ministry mifambolena efa nanondrana artemisia 4 taona Madagasikara tao aoriana n'iny kabary nataony ngafilo iny petratsika efa nanondrana artemisia 4 taona Madagasikara ary napiditra vola ohatrinina ho an'ny volany Madagasikara zany tao anatin'ny kitapom-bola ary nanafatra vary 4 taona Madagasikara tao aorianan'iny de lantsalantsa ao amin'izay taiza le fahasimbana sy fahampitena mbola misy anankiray koa faly alefatsika indray ary aloha de aveo miditry député Rastany recapitulentsika tsara daholo izy te osy izy lefa zareo hoe aza manafatra vary aloha fa aloha mamboly vary te osy izy zay hoe andrasana vary vokatra afaka ho taona zany fa ampidinina ny vitim-bary taraikinareo ara zany vary roa taona indray ozy izy tamity zany hoe tena tsy mifantoka tamin'le famokaram-bary mihitsiny fa le bizy nanina maika an'le ranga le bizy nanina maika an'le ramse aloha tam'le hoe artemisia natao fa $3000 io fa faharoa indray izy lefa le kabary tany Atsimonosy iny satria izy am'izao manko any Atsimonosy de tany izy no tena an'le hoe iandro vary akatra afaka 2 taona ve am'le tsy fahalalany am'le cycle le fambolem-bary io zany député Rastany de hoe iandro 2 taona ve fa leo manafatra de atraiza le fahampitehana am'izao fotoana zao mitovy an'le fahampitehana le resaka lavanila ihany le mahazo an'le firenena de zay ny teneny hoe rehefa tsy le mahay an'le izy no miteny araka ny teny Rina Omaly tsy le lalatsaina le nametrahan'ny Filomary Karavalomanina le ady am'le kolikoly no misy am'izao fotoana zao de io hitatsika io fa manjaka le kolikoly ohatran'izao raha ny Filomary Karavalomanana no miresaka amin'ny tontolo ny fambolem-bary ndondray arafaly ny voalolarana ataotsika de fanampiana ny tantsaha zavatra hainy dada tsara io tsy mila milaza aminareo hoe ohatra ninona lizy fa haiko tsy maintsy tsara aloha tsy maintsy tsara le masombola ampiasaina mazava aminareo tsara ny fikarakarana an'le tany hoe zao nanaovana nyty ranombary ty tanimbary ty ranona tambary ty ary hainareo tsara manisy zezika satria misy zezika lasa fotsiny rehefa be loatra ny rano ary ohatra ela be koa le ketsa de zay mahatonga an'ireny ketsana 7 andro reny hainy dady io hoe tsy hitako zay resana azy fa tsy maintsy atratra ny vokabary farafakeliny amin'ny taona ambonitsika tsy maintsy mahatratra 6 tonnes par hectare tsy maintsy mahatratra zany tsika de iakatra 10 tonnes de 12 tonnes ho tratratsika io satria nahoana ny tsy atratraranareo an'io tsy atratraran'lena am'izao fotoana zao le masomboly ninona teneninareo anahy laninareo le masomboly no ny fahasahiranana de mifangaro le izy ianotsika tsara hoe afa mihitsy le tena le olona mahay azy no miteny ny président Marc Ravalomanana tonga de tena mazava tsara mihitsiny hoe ity ny zavatra maika ity ny zavatra fiainan'le tatsa ity ny ilain'le malagasy a vocation agricole Madagasikara mbola amina tapitrisan'ny hektara ny tany ary am'izao fotoana zao ny abandonen'ny tatsa ny tany satria mazana be le tsy fandripahalemana lan'le tatsa masomboly ary ny constaté ny Filomary Karavalomanana zany laninareo tatsa le masomboly zay tokony ho ambolena député Rastamy moa name masomboly ho atsika teto am'le volovary an-tanety misy betsaka tamitsika ny naka de efa nahazo tombony tam'izay fa hafa ndray le olona rehefa tsy mahay an'le fambolena nefa miteny de nenazy zavatra hafa nyresahana voalohany tsy mila an'le mamboly vary fa kely ny vola amin'iny $300 par tonne iny ty $3000 aloha manao artemisia ity ndray tsy mila mamokatra vary ndray tsika ozy izy faharoa tany Atsimonosy fa zao aloha tsika hanafatra vary aiza ho aiza misy atsika raha ohatra ka nanao importation na vary tsika député Rastany fampidirany reny rehetrarehetra reny fa me député Rastany matsiarotsiara an'le 10 tonnes l'hectare ianao le fifananana ny araka kabariny président tany Arivomamo kabary izy de tonga saina ty hoe mba aiza moa ny kabary le ramsy
tena mifanoatra hoe hita be samy hafa io de tsara mifokon'olona zany nanaovana an'io mba le vasika olo faly le kabarin'ny président kabarin'ny Andreo Matomay be ty le Artemisia tena mifanipakita-antsika andrao le vary mako le hitanao na tonga amin'ny président tena mitovy jery tena fomba fijerany mianaka amin'ny resaka foana tena hoe tena aiza anoanana aloha io mibasy io lara-pahamiana za zao alohan'ny andehanana anaka aty amintsika sianoa aty tsy sakafo maraina fa nanatitra mpianatra kely de zay vao nakateo fa miditra mako neny mpianatra azy nanatitra mpianatra de tonga de sao de tana mpianatra de tsisy sakafo amaraina fa zatra mihinana na lemilemy ahy tonga teny nefa za fa zatra mihinana na lemilemy ahy de tenenana teny tonga de tena na lemilemy ahako de lasa nisotro kafe sy mofo tena dala zay vao nahazo ainy donc raha tsisy vola zany tsisy kafe tsy nahavita teto nono tsy mahavita nididy na nijeritsika na nitenena anara zero de aiza anao mokatra ary zao Madagasikara azinao efa nona tsisy sakafo na mpianatra tsisy ana fa raha mangatsika no anina maraina inona no aiza mpiakatra aiza namokatra amin'izany na mpiasa aiza namokarana amin'izany le sakafo topoko raha fapetraka ary tena entely izany mihitsy ty présidentsika ty hoe zavatra ataoko voalohany aloha de atao izay ampinanan'olona sakafo rehefa afa misakafo ny olona afaka mamokatra hoariko zavatra fotsiny materiel fotsiny io ary ny tobila tsara tarebe dabio aza sina lasantsy io essence raha mandeha io le vary azonao fa de mitogizina fotsiny ohatry zao ohatr'izay hoe ataovy aloha zay lasantsy le sakafo amin'olona zay vao tena afaka mamokatra tsara tsika mianakafo ary bravo président zay no safidianako andre mba le faso ny ty eritreritra n'olona tena amana tsy hoe adala fa tena atsika amin'ny tsara azy fa eritreritra fa samy hafa be be le izy de tena jereo resaka amin'ny voalohany tely le ramose voalohany aloha zangy namanana sendra tany Fort-Dauphin Italerangary izy heride daholo ny tery ambony satsy invité satria mpanohatra zavatra nataoko tany de izy ny kabary risy ny tany de io rasy tany be tabe nahitany narapaky daholo na président Ratsirahona narytany narapaky daholo de za rehefa manao rencontre amin'ny gouvernement za tsy mamanetsika fotsiny fa so ny tena ataoko foana za tsy be resaka fotsiny fianareo eto Madagasikara tena hoe tsika tena tompony vary zay olona mbola manafatra variny aty amin'ny fitondrany ty na ny ministera tena tonga de Jérôme meko azy tena nul sady tsy aninona zay foana ny teniko de zay hitany tapoka tena verany am'izao tany hoe andrazo vary rotaona viva miakatra hitanao na hitanao olona tsy nianatra raha sikla ny vary raha olona tena malagasy zany tompoko tena mahalala tsipriany hoe vary hitanao zao ohatran'ny président Ravalomanana nanao vitrine tena fa seka afaka ingitsika mifanapahana vary bravo momba anazy tena fantatra hoe tingy raha mboly vary atao tena manao tanketsa lafiana ny tanketsa bary mandeha procédure tena tiako fo tena trany amin'ny farany tonga any amin'ny farany vrai malagasy izay ary tena amokatra ty tsy fatany lesaka izy akorika vaza rotaona kotsy izy tena mahamenatra vary hoaninao ary angapifody kafonao aiza anao ny exploitation l'izy aiza ny exploité anaovanao fitrandrana l'izy nefa le cycle an'le vary tena foto sakafo malagasy ara-tsainao lasanao rotaona de aiza nampandrosatsika amin'izany tena mahamenatra be de iverina ihany koa amin'ny Artemisa za tena tatsapam-bolo dalako za tena namboly nanandrana kely mbo tena tiralizy io mbo tena hoe vaovao bionex angamba ary arolo na marotany any otrina France zany ary aro zany ary aro na marotana ny zanaka Artemisa rayany vafoatra azonao fa tena manontaniana ary sa manao vavolombelona ako azonao raha tambary farirena mbolena an'le Artemisa vary le raha tena mbo tsaratsara izy ataoko moina ma 6 tonnes l'hectare azonao ny 1 hectare azonao fa mambolenao Artemisa amin'ny 1 hectare tena antany tena zany tena ty rasy tany tena tao raha mahokatra anao na atsasa-taona ara tsy azo sarotra ambolena be ary ela be izy mona ambole sarotra mamivokatra satria iny de mbola kapohana de zavatra tsy mamirando mafiry tena maximum olona retatsa raha hitaka ny faritanina vakina karatra tsy manana atsasa-taona nefa mivary ary raha hectare fa manana 6 tonnes tonga de azo minimum tamin'ny andro président nyange nahazoaka le loka tamin'ny andro président nge nahazo 10 tonnes 10 tonnes hectare tsy hoe resaka vo anaovana kolokolo oatra nyty ndray de timbo anao
fa misy teknisiana mihitsy mandrefy amin'ny metrakare tsinjana de alefa poa tena todolony ty zay anao vao mahazo fa raha ohatra nyty de hoe raha indrindre alefaso ny vola de tena risy de tena hoe na vary kely tsy mamokatra ty fa tena olona tena hita hoe tena miaraka nisy tena étude misy miaraka amin'ny projet misy miaraka amin'ny vasaly izy za mihitsy teo tena nanaovana lizy tam'za tena ndra tena narina tany hoe zany tena olona tena hoe famokarana fa ty tena mandainga tena tsatan'ny président koa mba manaovana lizy mba alohan'ny anaovana zavatra mba manaova étude na maso mba jerevy hoe aza miteniteny foana tena lazakano arany-tany io mahazo manontany nareo ministre amin'ny fambolena mahazo manontany anao amin'ny présidence sy ny tany lazao zay olona manana rara zany olona any ambanivohitra manana ray taonary artimesa zany de zay ny sekatsiana faratsika vary de raha ohatra ary zany nambolen'olona artimesa teto de tena fahatolona angamany azonao zao ara fa tena tsy mikana manina amin'ny vary tena tsy nanomboly vary any noho ny rano barazy tsy ataonao noho ny zavatra rehetrarehetra sécurité tsy afaka mamokatra de fa tsy mihinakanina le omby ny bazy ny fambolena namana faniry de tena lasary tena sady miasa azonao zay ny tena mahalatsaka be amin'ny vokatra zao le omby amikarana lasa nitaly daholy de lasa asa tanana de manosy tambariny akabiaza hosipangady mbo mahavita 4 mètre carré tsy hapy fianakaviana kibonona sady tsy mahafaka firy tsy amin'ny ana raha ohatra miasa angadrongo moa mbo mahavita tena hoe ray valangeza be ny ray andro miasa zao raha olona teko hoe raha manao hosipangady herinandro anao vao mahavita raha labe na olona telo manefa zay vao mahaitsy saratra be tena maty be tena very be ka zay nataoko hoe samy hafa be le principe le famokarana amin'ny olona ataon'ity fitonany ty sy nataon'ny président Ravaly manana aroporofontsika mihitsy porofona ka za fa ny tena mipetraka ny tamin'ny président ny vory farany teo natao tao mahapolisy teo mbola 10 kely fa tena zao ara tena zava-misy efa tsy mahavita baratsika azonao tao amin'ny fitonana teo raha mamboly anao any tatsa tena jerevitsara tiry tatsa sady tsy manao kirazy ianao izy président sady tsy ataonao mibarazy tsisy rano tsy alimenté le fambolena de tena eo le fambolena tonga tapoka ny cyclone tsy marina ve zany rakitra rano amindray tsisy vokatra maty be marina zany sa tsy marina de zay le vary atanety zay le vary ambany zay fa tena mbola tsisy zay milansy za zany tsy mitabataba fotsiny eto fa manao exemple de re bypass anitsirabea mamboly vary atanety fa tena raha vita tena norme sy ny tary tena valy le masomolona zany président mahami lasadasaka kely no vary anaty rano izy io mahami tena mamirando matsara be koa izy io de jerivangeno raha vao maketo tany arivomamo zao mianandrefana makany sakainy tena norme takany ino izy izy ny tany le vary atanety tompoko mbola tsy manao azonao mbola tsy de nanao firy ino tokony tenany satria raha manana vary ataoko hoe 10% tsika vary ambolena anaty rano hosena sy ny tany nefa ny tanytsika mbola misy 1000% mbola azo anaovana vary atanety raha avy any tuilaire tabara makany mianavaratra iny makany iny lonaka be da be rehetrarehetra igny azo ambolena vary tanety mako mahasamihafa azy kely any ny vary andrano raha vao tsy apy rano de fa tary sady nizary raha miteraka kely na divotra andrano vary tanety tompoka raha cyclone indro fotsiny de fa mahafitra azy mahavelona azy tsara na tsy tonana ara ary izy ndray raha avy be ny rano mirezista ndray sokony anaty rano izy tena mirezista maniry tsara be zao maiky sady afaka maniry izy zany anaty rano maniry anaty tanety nefa ny tanitsika amin'ny hectare io jerivo dakany inona rehetrarehetra makamy Bealalana makany tena Dabara makany Ambatondra Zaka azonao de jerivo ange raha ohatra tsika makamy Mazangavo anjana fotsiny maro vaisy iny ambolo malandy iny misy le reniraha ngezabe faringeza be eo de raha io fotsiny ara azonao ny farino iny mbola exploitena raha reo osena tarizana rano fa na iny fotsy hitanao maina be le tambary tsisy ambolena nefa raha tsy taza maso ary raha iny nataonao vary tanety fotsiny amin'naratrany efa tsy lanitsika amin'ny vary raha eto Antananarivo ndray na antany makety manomboka atretana nosy zato makery kady vorobe aparitrosa de rehefa maina be tsisy rano azonao raha iny fotsiny ataonao vary tanety fotsiny lizy azonao tena fa tonga de fa mamokatra be tena mahafa ny Antananarivo akoatrany any de jereva ange le vision lula miverina kely
izy o vision président akehitriny moderna azonao le vazatsy mahalala iny tanao le fijiry lavitra président zao amitohitoy misy ratsy mifampitoizana avy any mifampajaka ratsy andriana-pomerina ao tena tsy hoe tsy mahalala afaka tsy vary afaka misary ahako tsy manana fahavalo afaka tsy misary ahako fa androan'izay jerivo io le nataoko nahatonga ny Tananarivo be transy mandrotsy be voky be tsy mitatatra tena kisangeny ny exploitena tonga ny moa nefa namonjy tsy manjaka sy ny tary tena atrany anana tena mamokatra azonao dinandre setrasetra an'le zala tsy manjary ty iny totofana ambotry mantsaka le tanao le teo tsaina am'izany fa tena voatosika tena ny olona tsy mainky tanao le teo tsaina am'izany hoe tena oka le retsy maiza mifidy tsy hoe manaratsy ato fa zava-misy ny antantarako fa tena potika le olona leo le malagasy vitatsika vitatsika jereva tonga de hitondra ohatra ratsarytsika député Rastany zany afaka amiteny député Rastany satria allo hitondra ohatra tsika tahaka zao ny fijery lavitra nataon'ny Filomary Karavalomanana fambolem-bary de nientiny tamin'ny vitrine teny iavoloa izy manoloana ina tsy afitantsika zao amena Madagasikara na eran'izao tontolo zao ary roa arivo zao hitatsika zao na eran'izao tontolo zao ary azonao fa antsika varotsy aty Afrika vitatsika ranga tantsika misy afaka manondra ary mbola manana ambom-bava satria misy teknika eo zay moako rehefa tena amboly vary ty mbola lazako azonao re zavatra rehetrarehetra rehefa lazana naseho amin'ny mpianatra tam'izay le vitrine tena nahavoly tany amy ditona dositona lektara tam'izay vitrine zerivo le table mangamanga mahafinaritra kely tsisy kolerany sao tsisy kolerany président tsisy kolerany orange mihitsy ty nefa sady maity kely le tiseta tsy miaja mihitsy misy le mbola mavomavo mandreraka mihitsy tove fanaovana tsy fotsiny tany de jerivo le vary izy zany nampitaitsika zany izy tam'y taranaka reto zao efa lehibe reto zazay fa au moins izy zany mahita zany le ankizy ny aminy hoe ohatran'izao natao hoe famokarana ohatran'izao natao hoe hoavy sady mihinam-baritsika no manana ambom-bavitsika no afaka manondransika de miditra ny devizy de tsara ny toekaren'ny firenetsika dia manana asa ihany koa zany ny any ambanivohitra voakarakara satria polisy anjato zao mahafinaritra ohatran'ny voninkazo 5 tompoko zao sary zao de mijinja vary ny Filomary Karavalomanana de hitatsika misy le vary mitambesatra le am'le salohiny tena mavesatra tsara zany mavesatra de fitaovana ato anatin'le efa fijinjana efa somary mampiasa le fitaovana satria mba hangaikaingana kokoa zany zao raha misay kely tsy rotona ny vary miakatra zao tsy rotona zao telo volana sy tapany io raha tena hoe tsisy azonao fa tsy telo taona azonao tsy telo taona zany fa zao telo taona reo telo volana sy tapany raha mivary tanety taratara efa bolana zao ny tokony ataonareo ohatra voninkazo na mahavelombolo tena tonga de miramirana nefa ny tanitsika tena jerivo ange mibanaka be mihitsy ndananao makany Morondava makany Dabara amin'ny hectare tsy tava mantsy ndanao makany Tuliara ndamako makany Bealalana ndanao makany azo exploitetsika ohatra zao misy système mako rehefa malalaka azonao hoe anaovana rehefa tonga président misy système ohatra ny kofa mahoatsira be tena satria le omby afa nangalariny olona afaka tena manao fitaovana atao daholo kibota kely atao mifanosena sy ny tany de afaka municipalité amin'ny hectare de ao ny tsy le vola tena anaovandrareo fa ao ny subventionné mifanjakana ny gasoil ohatra ny any an-dafa inge mitatsahany azy tena tonga de raha mividy anao makany amin'ny tatsaha tracteur de efa misy fianandry tena subventionné mifanjakana de ny any gendarme tsy ohatra ny ety amintsika le hoe esaka manetsika mpanohatra ray de manakana tôbila zay ny asany fa ny any gendarme tompoko za tena tonga de camion tsy tôbila raha vangezangeza formana commercial tonga de manakana ny gendarme de tsy atongany amin'ny azo ohatra zao le izy de jerena le fiolina le mavomavo efa misy essence gasoil prévu ho an'ny tatsaha faran'izay mora mamokatra be ry zareo azonao de tsy subventionné ohatra zay hoe isaka ny inona moa isaka ny district na ataoko isaka ny région ka de afaka manefatra tena manafatra tena be tabe mifanjakana de any olona manofa tena atao amin'ny vidy mora de afaka manao zavatra ny quantité afaka mihena gasoil izy afaka mamokatra ao daholo ny fitaovana rehetrarehetra ohatra ny kofa centre de formation agricole Tsirabe zay zao mamboly rehefa tsy maraka ny lasariana manofanao mora be za zao ny amakarako tany amina taonina be tabe io
alina nanaovako azy tracteur manofa tracteur mpanao terasy maoa mora kely tena mora alaporten'ny olona raha tiandrosy Madagasikara alonge verina tsika ataotsika ambany président Ravalomanana tena anatiny tena tsy ampy retoana tena marina le teny io ary tena olona nosaina izy satria voakotiny tsara raha mamboly vary anao mamoy masom-boly tsara sy ny tariny 3 mois de miakatra le folo le zandro andro tsy blaky ohatra nindretoreto eroery fa tena zavatra mitombona efa kaiky tampitra ngefa le zavatra eny amin'ny tanànako ty ny tena mampiady anazy misy no alefatsika satria alefa ngefa le zavatra ataoko aty amin'ny tinga lehibe ndray amin'ny jaben'ny tanàna fa tena eto tanàna eny fa ame afatra ihany zany tsika député Rastany hoe zao ao anaty mapy plus indresaka fambolena iny indresaka tena toana ara-tsakafo maika de maika ao anatin'le asa maika ny Folomarika Ravalomanana mbola ho avy ny fotoana iresana zany fa ao anatin'ny anange tafiditra ao anatin'le 100 andro e tsara mivara tsara mihitsy famoanana tsara ny masom-boly tsara nretraretra tonga de io tsika de efa mety mahavita masom-boly rano zezika tany fitaovana io angamba nyrapeleko raha tena te ambony afa nitendresaka tsay président reto 5 reto ihany tena reto 5 rano manao formation zezika zany de masom-boly zay ny tena tonga de efa tena de lalana reo ny tompoko raha tena mokatra anareo maîtrisena de efa mamokatra betsika satria tsy maintsy raha manao vary tanety zany zao anao tsy maintsy tena hoe inona tsina aby mata ve le tany mbola asina kely dolomi ve asina kely zezibaza inona zezika mety amty zay le formation ampianarina tsara de raha ohatra ndray le amin'ny rano le barazy jerevo ny any ivelona ny any an-dafy ny any Eropa manontolo tsy mahagaga izy hoe irrigué daholo ny atetenipony hoe misy katsaka na varim-bazaha zay le barazy zao de tsy apy Ambatondrazaka zao tsy apy tsy Marovay tsy apy le barazy tompoko mora kely mivato eto amitsika misy angamba no efa tsy vitan'ny olona mbola lafo fa zatra azo atao tsara raha téléphérique zay manko le téléphérique raha téléphérique barazy vola 150 millions anaovana barazy tonga de tena manorana sakafo tsika fa tsy fatany akory zany jereva nge le téléphérique teny anio téléphérique anao misy teny raha manao téléphérique tompoko ny tena fanontagna fa miany ambafy raha tena izy ny zavatra mandeha n'ordre chronologique terminisy anankaroa misy trano misy ohatrany ina moa izy teo gara aloha formena atao de voalohany tsy nitariny zay vao manao ny intermédiaire ty le oeraoera fotsiny alohan'ny ala de moa de atao le pile kely tao fanjanona ndray letsy nino akorin-drano toatra nyfanasorona ataondray avy ny an'zay moa tapenina de hoe fa miasa ty fitondrana ty fitondrana fitaka be vava tena io ny olona tena misaina tsisy tena izy zao de mba fa miasa mandeha le téléphérique tena nipetraka ho any zanako tany ivelona anao vakansy de le zanako mbola hitanao reny nazo ambakana mitovy ny voasy tena miteny ory papa na eo kosa izy tena mijery fotsy izy fa tena tsy mandanga président radio fa manao kosaka ny téléphérique tanao voafofitaka hoe eo le téléphérique ianao avaro 22 jours izy zao aiza nanaovanao azy financement fa reny na ny autoroute na ny téléphérique reny tosaky projet afokany anaovana décaissement vola afafara ny angala azynao tonga de za io kosikolo tonga entina angalarana izy raha na tsara aby reny zavatra zay teny rehetrarehetra fa entina angalarana izy satria efa loano paisokady hoe raha ohatra azonao tsisy angalarana tsisy anaovana le zavatra zay mibazon'io le hoe raha tsy le teny raha tsy vita ko amty taona ty moa lalana le rentrezanao politique de rêve de tena tsy vita le izy tsy hoe namboarina hoe natomboka fa vita ny fanarahana teny keto raha manao autoroute zany mbola ho tatiny telo taona tompoko vao mahavita ny étude an'io ny étude fotsiny fa mbola tsy anazonao de efa nilavy vola nefa fa 70 millions fa navokanao débloqué nanao fa décaissement zatra hoentina fa mahambola aminapany azonao ampalahelo de hitanao ty téléphérique aty de aiza aloha le anina kely mba alefaso mbola misy 6 minutes kely alefaso amge le fa le mbopolo zany zao fako jere vao akaiky ny fiangonana pasteur midora amin'ny pasteur Rakotobe izy ny skotiny manary an'io foana azonao de alefaso dao le nge fala zao eny atapy tanàna tena tsy te aiza ny olona tsy arary mifofona rangaty tena avy mivavaka nalaiko tena zao tsisy lalana mihitsy tsisy lalana tena zao de azy de misy any cité mpianatra io zao akaiky cité mpianatra mihitsy de aiza ny ankizy zany orinjabe ny tanàna tena tsy anaiky anay za mamitena ohatran'izay ny olona fa niteneniko dolo mobiliseko anampy ana tady tobile zay
tady iny mozy teo anaovany exemple ary iny eo rehefa tsy vita miandry herinandro indrindra le je aza atrasiny herinandro vao mahina ny tianareo a tonga de mba areo mifako aza lotona ny tanànanay nareo rehefa tsy any lalana rehefa tsy vita lalana eny am'sy teverangady goudron taloha de saucisse azonao de maimbo be tsy ny tariny eo amin'ny fiangonana mivavako amin'ny protestant de afa maimbo be tena akaikyny zordiro zao eo akaikiny katolika io lava be le taloha tena ino antrany am-piangonana de ao amin'ny cité rehetrarehetra aiza mboandrosa aiza mboady salama le olona tena nefa mivolan'ny olona le ofa le ahetra trano fa ampiakarinao 1000% aiza mivolany knaps aiza le amena an'le orinasanao kelinao tena tsy manay kosa zay raha fa tsy mety anao a tena za mihitsy nitarika hoe tsy asana ila izy a fa asana commune le etranay anareo fa to aminay makakamy io zay de aminao tena mobiliseny ny olona fa vonona daholo fa tsy na karamana fa tena mena kely tena motivena zareo androka nisy ny tariny fa tena mampalahelo hoe afatra tena afatra ataoko anareo nga any aza litona ny tanànanay a rehefa tena sevitiany amin'ny arrondissement io ny tena mboatra capital kelinay ao daholo ny cité ao daholo ny rehetrarehetra fa aza litona re tompoko de mba soro mifako a mba amboary ny lalana akoatra ny tena loto be da be tatatra tsy voatany maloto miparitaka eny amin'ny arabe daholo fa tena soro le fako am'zao de zao no lalaonosy fa ho avy rangaty de tena zao sisy any amin'ny tanàna raha misy olona mbo fianakaviana manana fo fianakaviana larany eo Maurice tsy raha velona amin'ny anio tsy atorina sa maimbo manana de farany ko ty afatra satria ny fotoana fa akaika ho an'le jeu de gilles verangary njabe ny tanàna de tena anareo mbo décoration le zéré vo le saina kely pauvre kely reve po publication no amin'ny route avenue de l'Indépendance mbo jerevo ny any ivelany raha misy fety tena reve mbo décoration nareo kely saina kely pauvre kely tsy nalako sary moa zio fa tena mipetraka azonao tena mahamenatra olona hitanao eo anala kely eo amin'ny avenue rehetrarehetra saina kely mikopakopaka kely ohatra zara ty tahana kofehy kely ny tsy valana terena ndray an'le jeu de gilles atsika mahatsiary famenarana jerivo mivavanga ny ramosianao jerivo mivavany ramosianao tena mipetraka mako azonao jerivo mivavany ramose hoe tany el Maurice izy de hoe nitsika atao afolo aveny raha mivava aloha ny ragnaty tena mampitsanga tena afolo eny zao ara lasaka folo aveny parapatora tena loso izy président zay de le boule aza velo boule io afa tena tsika fa voasage sport pentacle efa voasage tsika nefa hitako manao formation anao ihany le ihany tonga de zay ny sanction miantra atsika voasage roapolo taona tsy mahazo mandray compétition internationale tsony malagasy satria tena fa hoe litanao le tany ministre le nanao coupe du monde tany Espagne de loazandralany gesta sy tsy fajatsy anaratsy azy ny trano tsy voalohany a ndre fotsiny izy tany any zalatsy mbo meny goûter tsy mbo meny vola lasa fotsiny andro ino ny andohan'le izy ministre atsika tamin'ny fotoanandro nazonao de zao tena mikaka tena raran'olona de tsy mahazo manao ny jeu de gilles teniko ty zapy lalao boule oka re tompoko le jeu de gilles fa raha mbola foncienareo atao io a amin'ny boule boule pentacle le discipline pentacle de tena roapolo taona ndray tsika ny sazy amin'io roapolo taona wa tena maty nanana tena maty ny mpilalao boule malagasy nefa io misy prena ravinahitra firy io mbo ikaraman'ny olona sasany mampalahelo mampalahelo maraparantsika député Rastany ary afatrafatra ny fametrahana ny KMMR satria ianareo moa zany a ianao anatin'ny bureau politique raha teo nanao ny diso samihafa ary mameny toromarika ihany koa tsara fantatra ihany a ny mba handraisana an'izay toromarika zay avy aty aminao sady any am'izay mbola ho lalovanao aoriana zao fandarana zao sotranao ny am'izay io moa tonga de efa mifivirina ny antamatavy zao le efa natao iny azonao satria am'zara roa mako le izy azonao misy le tsika timo moa tena te timo afao anatiny fa le KMMR ndray misy olona tsy te timo fa te fatany fitiavany amin'ny présidence ny fandrosoana de tena tsy tiangazezy fa amony ka se mako mampizara roa azy de se mako zao ny anisy samyjara zay député samyjara manao kotrina faritra rehetrarehetra de ny anay zao zay mionanao any tiliara ho avy le izy tena anambara zarana roa satria zay voninanao an'le KMMR ao mako misy anakaroa tarihan'ny anna ny timo tarihan'ny maître Elso de ndray tarihan'ny Bézule amboaritsika le izy mipetraka any de hoany ataotsika tsy hoe miadina tahaka zany fa aforotsika zay mitambatra vato alasa lavitra azy ka zay nataoko hoe
vonononareo zay anao KMMR satria isaka ny distrika rehetrarehetra misy ny KMMR de ny foibe avy any faritra no midésigné miaraka aminay miaraka amin'ny bureau politique midésigné azy de eo amin'ny distrika indray midina indray amin'ny ina mozy commune de midérese misandrako ohatr'izay de amin'ny fokoina indray mendra amin'ny fokotany apetraka antsika tsirairay hoe évitena n'ity zavatra izy mino fa tena intelligent président nanao an'io de atatyrahantsika tsy matsara fa ho avytsika amboatra azy ary io tsy atsitsika olana fa ataontsika alamintsika zavatra tokony anao azy ka zay ny zavatra tena hoe mandeha amin'ny tokony izy io KMMR sy ny team io satria raha team marerina atao betapetako hoe betabe tsy ty team fa tsy tena fotsiny président ozy izy de tena io ny toanay tsy maintsy arindra arak'izay le izy tsisy mivolo manao arandrana io nataka zany fa de ambalitsika amin'ny tokony izy eny ary député Rastany tena faran'izay amarantsika angambany mino fa miandry anao ihany ko ny vahoaka ny boribory tany faharoa marina fefanisy foana ny fivoriana fanomanana any ambadimbadika any tsy laozan'izay ketriketrika madinidinika reto olo reto satria atahorana zany faritanina Antananarivo sy mipomba amin'ny président Ravalomanana zany tena marantsika sady tondra ny afatrafatra kely samihafa sotranao satria tamin'ny herinandro any zao tamin'ny herin'ny sabotsy teo any nisy fiaraha misakafo sady fidinika mandeha paratonga ny Taolo zay député distim ny CM conseil municipal ny AP assistant parlementaire fokotim ny olona antsokolomola tanàna isy afatra amin'ny tena telonjato angambany zay teo sady zay de efa nanao stratégie apetraka azonao inona satria ty reto afa tsy tafavoaka tsony le afa teniko teo hoe 2% no azony après 2% izy rehefa nizay kaivazangy alehibe de lasa 1% galatra anao forsinina fotsiny tsika tsy anaka zany amin'ny fitenena iny samy lehilahy soron'Andriamanitra samy tompon'i Madagasikara ny zavatra anankaroa mako zay nataoko tamin'ny olona hoe tsika zao de samy manana azy Flora Valomanana vahoaka no andabosy mibedabe fa vonona daholo ny zara reto gendarme misy raha tsy mifanaraka misy fotoana fandonana goava de ito zay mandresy ary tena zay vonontsika aleo maty miady anafotana ny tandraza tsy vonondra la fotsiny tsy maintsy sakafo maty moramora ngepo azo ina filazany zany maty moramora tsika sady sakafo tsinitsiny tsy mianatra de fa baibay fa sotsika de fa kaninay ao amin'ny 2e arrondissement efa manana paikady goavana betsika de apiny miara-miasa amin'ny bureau politique sy ny tariny nasaina moa tamin'izay ny bureau politique sy ny sisy rehetrarehetra fa sendra mbo manana ny mission daholo fo ambalitsika nisy zay nino any amin'ny arrondissement ko fa vonona tena efa vonona lizy de tena paretsika azonao de zany tenikely miverina an'le vary teo hoe zay tsy mitapatapa fotsiny vary fa tena olona zay tsy amiany any ivelany tsony satria sasany namerina sasany mbona mi satsy meko fotsiny meko 15 kilo zay olona tena namana tambolitsy mbary anaovako teknika le vary tanety atondriko anareo fa tena mandety tsy hoetina mivava fotsiny itsika fa nitsika satsika profone de le farany efa vita le rano reo le andritra le rano hitanao eo akaiky ny premier ministre Mazorivo misy 6 hectares mihoatra razinao raha mamokatra 10 na 8 hectares par fa mahazo vary firy afa anasaiko mamafiky tsisy ritiko ny rano rehetrarehetra ao ambolenareo vary io zao mba tambary azo ambolena ngezabe ny amin'ny arrondissement ny totso zao manana ngezabe zay ny asany io mba misy de mifavorisen'ny olona hoe ambole ny vary io lara-pahamena zay ny zavatra ngezabe amin'ny firenetsika fa aza hoentina revirevy teo ny olona tsy mahay ninona tsy mahay malala inona ny tena foto-sakafo mivazavy hoe Macron ve nataonao hoe blé ny tena sakafo ny tsy katsaka blé de tsy hainy ve ny saison sy ny tany ty nge blé natramin'ny tena hatramin'ny tsipolina ary ve de tsy hainy itsika filoperina tsy hainy akory zany hoe foto-sakafo na malagasy zay angambany fana fa maiza fotsiny tsika tsy haina fa votsika raha voadona tsika tamin'ny voalohany voadina aza mety voajona tony fa nytelony fa tena andao ohatra tsika mianakavy fa mampalelo ny taranantsika aiza viana ngaty ny ainany atao tany ange de zao hoe sakafo tsara matory tsara mianatra tsara miaina tsara itsika contraire tsisy tanteraka reo zao fa tena fanoatra am'ireo daholo misy aza manaiky ary mbola tsy fantatra ny teny président raha mbola misy farany rera olona ozy izy ny fitenena zay
tsy foana fanentanana mbola mana fanentanana be tapetsika miakina antsika anio fa sery fa vonontsika ioatra ny tsy mety de sava mandeha tsara zany makasitraka e misaotra ny député Toditsotsika député Rastany ihany koa niaraka tamintsika teo makasitraka anao zay nanaraka ny fandariny indrindra ianareo tantolo arintany nanaraka mivatana de makasitraka bevata atsika ny Tsibonosy any tena mino fa tahaka ny any Nalanjorofo tahaka ny any Atsinana nefa lalaka ondratsika tahaka ny any Sofia tahaka ny any Savadiana efa nandinika tsara tsika ny saina zava-misy atao firenena ka tsy ho voafitaka tsony amin'ny lelamamy tsy ho voafitaka tsony amina trangan-javatra maro samihafa ny amin'ny hoe ndeha ametraka tsangam-bato ndray ndeha ametraka vato fototra ndeha ndray anao ohatran'izao sy ny sisa efa folo le fotoana efa manarintsika satria tsisy nininona ho azo atao tsony zany fa fandrebirebena sisa fa ny any fatatsika de zao hanapaka an'izao lalana zao tsika ary eritreritra lalana vaovao ho any amin'ny tena fampandrosoana ho any Madagasikara de ho avy reo namana maro samihafa hanazava amintsika ihany koa hitondra nyfoto-kevitra arak'izay efa nalehan'izy ireo mbola hiazo any amintsika any amin'ny fampahafantarana ny fampijoroana ny KMMR ny fametrahana ny ekipa rehetra ary reo sombony tsara ho fatatsika ao anatin'izany Madagasikara perinasa plus zany na map plus de misaotra mirary falanenandro mahafinaritra ho atsika rehetra na iza naiza misy atsika misaotra ny radio Madatsika niara nanoja tamintsika misaotra ihany koa mpiasa zay amparitaka izany hoe reo mpanao gazety sy technicien amparitaka manerina Madagasikara ianao mpanaraka izany any ampitan-dranomasina any makasitraka tompolahy ary de mirary fananerinandro mahafinaritra tompoko vavy